Isaorana trany ilainarina miantsika andro vaovao indray amin'izao alarobia 20 janoary 2020 sy 2020 izao tafarakisika atao anatin'ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada ary dia anterina ny arabo ambamipirarintso ho antsika mianakavy na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny Ranomasina. Ny fotoanantsika amin'ity indray mitoraka ity dia hiavaka mazava tsara eo aloha ny savaranonando hoentin'ny tenako sy ny namana Faniry Razafy dia eo ny famakavakana hoentin'ireo mpisehatra izay efa ao ambadimbadika eo. Anisan'izany ny solombavamboaka ny Madagasikara voavita tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara atao amin'ny boriboritany fahadimy sady filohan'ny groupe parlementaire Tiko Madagasikara ny député Fetra izany. Isehatra eo izy ary eo ihany koa ny mpisehatra anankiray efa diso fantatsika ihany koa amin'ny maolo-pirenena azy ihany koa no hitondrany ny fanehoan-kevitra sy ny famelabelara-kevitra Rakotoandria Monta Arson Alleluia dia ao anatin'ny ora roa mahery zany sika no hiaraka eto ao anatin'izany miara-manonja MPS Radio Mada izany. Akoatran'ny izay dia lasy ny Maître Willy Razafinjatovo na Maître Olala araky ny fahalalany ny besin'ny maro azy. Samy taitra daholo ny maro maly raha naheno an'izany vaovao mampalahelo izany. Raha hoe Maître Olala na Maître Willy tsisy tsy mahafantatra an'izany hatramin'ny ankizy kely dia miantsoantso azy eny akady fotsiny Maître Olala dia eo amin'ny tontolon'ny raharaham-pirenena, eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety, eo amin'ny tontolon'ny fitsarana, eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina, eo amin'ny resaka hoe Madagasikara amin'ny ankapobeny, eo amin'ny resaka tantaram-pirenena. Tsisy tsy mahafantatra an'izany Olala izany ny besin'ny maro nodimandry izy ary ny teny izay petraka fotsiny aloha dia ny hoe mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany Maître Olala isika rehetra izahay eto amin'ny miara-manonja ny ekipa rehetra eto amin'ny MPS ny Radio Mada sy ny namana rehetra zany dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany Maître Olala. Izy dia antsoina hoe maty zany fa namela mamy ary dia maro ny zavatra azo taafina tamin'ny nandalovany tetỳ amin'izao tontolo izao. Etỳ amin'izao tontolo izao moa tany fandalovana samy mbola andeha daholo fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe rehefa mandalo etỳ amin'izao tontolo izao ihany dia aleo mamela mamy mba zavatra tsara no hotadidin'ny taranaka faramandimby fa tsy hoe zavatra ratsy akory. Izay ny momba an'iny mbola resantsika eo ihany miaraka amin'ireo mpisehatra eto amin'ny fandarana miara-manonja ny momba an'izay fahalasana ny Maître Olala izay. Fa mbola misy ihany koa ny namana hafa izay nodimandry mbola hoentin'ny namana Faniry eo rehefa avy eo fa ny faniriana aloha zany dia hoe ny afahanao zany manaraka hatramin'ny farany ny miara-manonja MPS Radio Mada amin'ity fotoana ity ary dia tsy adinoina ihany koa fa mitsingerina an'io ihany koa ny 26 janvier 2009 izay natsoina hoe lundi noir feno satria naninona noir feno setroka mainty Antananarivo satria may tetsy may teroa tsy hoe may ho azy fa dia hoe nodorana tetsy nodorana teroa tantaram-pirenena zany tsy azo adinoina ka dia 26 janvier ny an'io zany tsingerina ilay antsoina hoe lundi noir raha ny teto Madagasikara satria tsy teto Antananarivo ihany no nisy nyrehatra fa nisy nampirehatra ihany koa tany amin'ny faritra maro manerana ny nosy izany ary dia horesantsika eo ihany koa ny momba an'izay. Eny ary namana Faniry Razafy Manantany efa eto ianao mirabanao aloha ary dia omenanao avy hatrany ny fanohizana ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada. Dia miraba rina miraba ny teknisiana sy ireo mpijery sy mpiainoantsika marobe amin'izao fotoana izao. Mafesapesatra ty andro ity rina satria fantatsika moa zany fa dia tantely amam-bahona ny fiainana arak'izay fa nanatsidihana azy teo dia fanalasahana ireo namana akaika, ireo ray aman-dreny, ireo namana izay tia tanindrazana ny lofo amin'izany hoe fiainan'ny firenena sy ny tombotsoan'ny firenena izany. Rina Rabe Mananjara
efa natsidika teo ny fahalasany ny maître Willy Razafindratovo. Izy moa dia fatatsika fa dia mpisolo vava, lay mpisolo vava akaiky ny voaka madinika, lay mpisolo vava zay tsy nitandro asa sarana niaro ireo zay tratra ny tsindry azo lena na tamin'ny raharaha mafana na tamin'ny raharaha mety ho madinika indrindra, kanefa dia nijoroana mpisolo vava dia teo an-trano maître Willy Razafindratovo na olala. Ny solona anarana olala dia azo tamin'ny hetsiky ny mpianatra tamin'ny 2017 rehefa nanao fandaminana mikasika izany izy tamin'ny fanentanana ka nisy ny sodisodina ningana teny amin'izay fandaminana izay dia fomba fiteny le olala dia iny no lasa raiky tapisaka ny amin'ny hoe olala dia ny rehetra dia saika ny antso azy amin'izay maître olala zay ihany koa. Isaky ny fankalazana ny 2017 teo amin'ny kanja ny 13 Mey dia saika eo hatrany olala sy ireo mpiara-mikiatroka tamin'izany fotoanandro zany manatitra fehezam-boninkazo ary saika teo hatrany iny koa maître olala tamin'izay mety ho zava-misy tamina raharaha mafana teto anivon'ny firenena. Nahitantsika azy farany teo nojoroany akoatran'izay raharaha rehetra zay nijoroany ny arovan'ireo zay heverina fa nanana ny rariny sy nitsiny teo amin'ny fijoroana ny raharaha-pirenena dia ny raharaha Apollo 21 satria izy dia anisan'ny mpisolo vava ireo voaroroy tamin'iny raharaha iny ary nangataka ny fampitana amin'ny vatana izany tamin'ny Aino Amanjery mpanjakana tahaka ny raharaha tamin'ny famonoana nahafady ny colonel Richard Tsimandrava zany dia anisany raharaha-pitsarana zay nampitana amin'ny vatana tamin'ny onjam-pirenena tamin'izany fotoanandro zany dia izay no nangatahany maître mba ahafantarana ny marina tamin'itony raharaha itony. Anisan'ny maneho hevitra ny amin'ny raharaha-pirenena izy ary masitsika fiteny ary mitondra karazana ohatra matetitetika izy ny amin'ny fiainan'ny firenena. Anisan'izany ohatra ny hoe ny mpitondra eto Madagasikara rehefa eo amin'ny fitantanana fiainan'ny firenena dia miha-matavy fa tsy mitovy ny any ivelany rehefa mitantana raharaha-pirenena dia miha-mahi satria miasa saina andro aman'alina. Ohatran'izany ihany koa ohatra le fanehoan-keviny ny hoe tsy avelantsika raha tsy manatody ny fitondrana, manatody fahombiazana mitondra zavatsoa ho an'ny firenena fa tsy mipetrapetra-potsiny amin'izao. Marobe ny oham-pitenenana zay nampiasain'ny olala rehefa misy tranga eto anivon'ny firenena zany. Izy moa dia fantatra ny amin'ny fahaizana mianjaika ihany koa, fahaizana mandihy ihany koa ary mbola nitoetra foana anatin'izay endriky ny fahatanyrana zay na dia efa somary nandroso aza izay taonany izay. Matetika ny vezivezy tany amin'ny faritra Atsimonosy satria nisy fotoana ihany koa dia nipetraka tany amin'izany faritra izany ny fianakavian'ny maître olala ary dia nifandray tamina karazan'olona marobe teto Madagasikara sy tany ivelany izy, indrindra moa akaiky ny fonony sy ny reo zay nikatsaka zay mety hoe tombotsoa amin'ny firenena na mpanao politika io na fikambanana tsotra, indrindra moa ny mpanao gazety mba anamarina antsika sy mba ahafantarantsika izay zava-misy izay sy ny vaovao dia hitondra amintsika ity fitim-baovao ity ny mpanao gazety ny MBS mahakasika indrindra ny maître Willy Razafindratovo. Nindaosy ny fahafatesana tokony tamin'ny 3 ora tolakandro teo teny amin'ny hopitaly Andotapena ny mpisolo vava Willy Razafindratovo fantatry maro amin'ny anarana hoe maître olala. Anisan'ireo mpisolo vava manana ny maha izy azy maître olala ary nahafantarana azy indrindra ny fiarovana ireo vohitsakitsaka zo sy hiarany trindry ara-piarahamonina na ara-politika teto amin'ny firenena. Saika i maître olala hatrany no misahana ny fiarovana ireo voaroroy tamina raharaha mafampana teto amin'ny firenena ka anisan'izany ny raharaha Apollo 21 sy ny maro hafa. Akaiky ny mpanao gazety ary mampiavaka azy ny fahasahiany teny ary milaza ny tsy mety teto amin'ny firenena. Ny 9 Oktobra 2024 ny tenany no nivahiny farany teto amin'ny fahita lavitra MBS tao amin'ny fandarana sahy zay nitondran'ny fomba fijeriny mikasika ny fomba fitondrana ny firenena amin'izao fotoana izao. Raha manontany ianareo misy fanjakana veto eo amintsika eto Madagasikara no reo zavatra misy rehetrarehetra sy reo dia hoy aho hoe fanjakana misy fanjakana mandeha ho azy le zavatra ohatrany hoe fanjakana mibolisatra zany le izy zany tratra ny dérapage foana isaky ny mandeha satria tsy vaovao zany hoe vola mpampianatra sy ny mpianatra sy ny mpiasa-panjakana tsy voaloha zany
fa matetika anaovana tipitopy fotsiny izy tapitapena vetivety votivojena tapitapoka eo a dia lazaina fa hoe mety zao tsy zay nefa ny zava-misy satria efa ely reo zavatra reo mety miseho foana de tsy voavaly mihitsy ndraindray tena tsy mivaly mihitsy zany fa raha tsy hoe ndray ngambany hoe mitaky le mpianatra ndraindray a zay a vo misy valy le izy na mpiasa-panjakana misy areny mpianatra maty mihitsy satria ahoana moa olona mitaky ny zoany zao a de fahafatesana no valiny taky ndresantsika teo hoe manome tanana fanjakana ianao a de figadranana ny valiny zany hoe naninona loatra ty fanjakana anankiray tya no manao toetra tahaka an'izao zany miteny manko matetika ny mpanao politika de hoe le fanjakana tsy mahazaka le fahefana le fanjakana tsy mahay mitondra le fanjakana tsy mahafantatra an'izany hoe priorité izany ahoana moa idirany hoe itrosany ianao a anaovana teleférika itrosy ianao a anaovana building ho an'le hoe fa le vahoaka le tena magnantra mitady any zavatra any le hoe sarabambe bahoaka hiditra am'zany building zany ve le olona tany amin'ny taona faharoa amin'ny fitopolo sivanjato sy arivo moa no tena nahafantarana ny anarany sy izay paikady ny fiarovana izay nandritra ny tolona nataon'ireo mpianatra ho mpitsabo de ny akatso misaona tanteraka araka izany ny tontolo politika eto Madagasikara tsy nijanona teo amin'ny asa mampisolo vava ihany mantsy mahita Raolala fa nisehatra ary nandray anjara tamin'ny fanitsina sy ny fanehoan-kevitra ara-politika isan-karazany teto amin'ny firenena lasa ihany koa araka izany ny ray amin'ireo efa vitsy tena mahasamy teny mahitsy fiteny ary sary-piaro amin'ny fahalalana maneho hevitra taorian'ny fahalasan'ny profesora James Ratsimo ny fianakaviam-ben'ny MBS moa dia miraro fiononana feno ho an'ny fianakaviany Maître Raolala de etsika eto amin'ny miara-manonja ihany koa rena arabe mananjara dia mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakavian'ny Maître Raolala ny fianakaviam-be ny mpisolo vava eto Madagasikara sy ireo ao anatiny na etsika 72 zay anisan'ny fikambanana zay nisy azy sy ireo zay verina fa tia tanindrazana nijoro tamin'ny fitiava-tanindrazana ary ny teny ho an'ny tombontso amin'ny firenena mitovy tamin'ny Maître Raolala izany fa mbola tantely amam-baona amin'ny fiainana rina satria dia namana ihany koa no nodimandry namana zay teny anisany hoe mpaneho hevitra namana zay anisany akaiky ary anisany ireo influenceur zany na hoe mpaneho hevitra lanceur d'alerte anisany facebookeur zay diso fantatry ny rehetra ho an'izany mpikirakira ny Facebook izany teny ampiandohana dia diso fantatry ny rehetra ny hoe Orlando Jomaka zay mahitsy fiteny ho an'ny raharaham-pirenena ary tsinitsitsy mihitsy amin'izay mety hoe everiny fa tsy mety teo amin'izay fiainan'ny firenena izay anisany ihany koa zay napalaza ny Orlando zany lay fivatambatanana fitenenana samaneho hevitra ary matetika izy moa dia miakatra dondresaka amin'ny maha-olon-tsotra azy matetika ihany koa izy dia miditra amina karazana onjam-peo mizara zay hevitra izay tsy mpikambana amin'ny antoko izy ary tsy mipetraka hoe mpanao politika fa anisan'ireo mpanaraka ny fiainan'ny firenena ary anisan'ireo manana fifandraisana maro amin'ireo mpanao politika eto Madagasikara manana fifandraisana maro ihany koa amin'ny mpanao gazety ary matetika dia fakakevitra izy amina raharaham-pirenena zay misy eto anivon'ny firenena manana ny fifandraisana akaiky taminy tena fony fahavelony ary izany ny veritsika rina mba hanomeza amboninahitra ny olona tahaka itony satria dia nitondra ny tena hevitra marobe ho an'izany firenena zany ary tsy nitsahatra nitondra ny hevitra ary nanakina ny zavatra tsy mety eto anivon'ny firenena nofinofiny moa mba hoe ahoana no azona tena azon'ny ity tanindrazana mitatana ity firenena ity ka tsy hopotika ity Madagasikara ity ary mba hiaina finaritra ny vahoaka malagasy janona ho nofinofy izany fa reo namana kosa isika namana de veritsika fa mbola hanohy izany tapitra teo zany ny azakazaka ho an'ny Orlando zay hitondrantsika ny teny fampinoinana ho an'ny fianakaviany ny rehetra zay nahafantatra sy nahalala any Orlando satria dia ny 18 sorarivo tanoany izy no niverina teto Madagasikara avy any Marseille zany rehefa niasa nandritra ny fotoana maro tany ampitan-dranomasina dia niverina teto hitsabo tena
ary dia taizana retina moa izy dia zay no nitarika azy amin'ny fahafatesany zany dia namela manantena sy kamboty telo mirala Orlando ao anatin'izao fahalasany izao ny fahalasana moa zany de raisitsika hoe zay no fandaharana avy any ambony ka ankairezantsika ho an'ireo fianakaviany eo ihany koa ny ben'ny tanàna Nalasora zay azokiny ao anatin'izao raharaha izao zay mampalahelo izany mbola resahantsika eto ihany moa zay mety endriky ny fandaharam-potoana samihafa fa dia omentsika ny fankairezana ny vady aman-janaka sy ny fianakaviana ray manontolo ny Orlando zay anisany namana akaika sy nafinaritra ary mba nanana ny heviny sy nanana zay etaetapony zay ho anty Madagasikara ty Rina Rabe Mananjara kanefa moa zay no lahatra de iketsika izay rehetrarehetra izany isika eto amin'ny miara-manonja zany manolotra an'izay fankairezana izay akoatran'izay fandraisan'ny Rina teo ny amin'ny hoe lundi noir 9 janoary de ho resahantsika tokoa zany indrindrandrindra moa rehefa miaraka amin'ny député fetra rehefa aveo fa mino fa manakambara amin'izany ihany koa Rina Rabe Mananjara satria Rina moa dia mpanao gazety teto anivon'ny vondrona MBS tamin'izany fotoanandro zany ny tena ihany koa dia mpanao gazety tamin'izany fotoanandro zany ary nanaraka mihitsy ny zotra ny lundi noir iny ary anisany mba nahita ny endrikendriky ny zava-misy tamin'izany fotoanandro izany ny tena de ho resahany eo zay rehefa aveo fa na izany naty zany Rina ao anatin'izao olana sy zava-misy lalovan'ny firenena izao dia manao ny ezaka samihafa zany ireo tompon'andraikitra zay mahafantatra amin'izay hoe misy vahoaka misy trabona ary tokony homena zay tosika sy mena zay heritsika zay ahafahan'izy ireo zany mba miala ao anatin'izay hoe raritsaina sy aditsaina izany ao anatin'izao ranobe sy orambe zay mbola tsy ritra amin'io fotoana izao ka anomboantsika azy de nietsika zay nataon'ny solomamoaka ny Madagasikara tetsy Ambohitra Atrimo Andriamatoa Mamy Rabendrina zany nijery ny zava-misy manodidina Anambotra Manjaka sy manodidina ny renirano zay niakatra zany ao anatin'izay distrika nalany azy izay rehefa aveo tsika de resaka ihany koa nietsika nataon'ny bureau politika ny antoko Madagasikara sy ireo anisan'ny mpiatroko anatin'izany antoko izany tsy nitaza-potsiny fanjery vahoaka teny Akazomangateny fa izao aloha dia ao averintsika izay hoe hetsika nataon'ny solomamoaka Madagasikara Mamy Rabendrina izay zay nanakaiky sy nijery ny zava-mantso ny vahoaka teny amin'ny distrika izay nalany azy. Zazakely sy vehivavy avokoa no atao anatin'ireto trano sachet manamorona ny renirano Ethiopia eto akaiky ny tetezana Ambohitra Manjaka ireto. Ponina ao amin'ny fokotany Andramiarana commune Ambohibao Anteroky izy ireo ka ny vatan-dehilahy miandry trano sy ny fananan'izy ireo na de efa atreny ambalahana aza ny rano. Misa 700 mahery ireo trabona ireo kanefa tranolay iray monja mazaka olona 10 no nalefa ny mpitondra fanjakana ho azy ireo. Rehefa mipetraka amin'ny rasin'ny tsirairay nefa le olona ao anatin'ny fatoriana tamin'ny 12 alina rofina amin'ny camion ohatry mamatratra omby na terina tany amin'ny EPP any amin'io atao hoe EPP anefa tsikidoro tsinitsinina fa ohatran'ny hoe rofina dia apetraka fotsiny ireo olona amena sasa ihany ray nefa reto ray aman-dreny mahandro hanina mitady hanina dia mahandro hanina dia aterina ho an'ilay ankizy kely satria ilay ankizy kely arianao amin'ny EPP ao aloha hatreto fa le ray aman-dreny mikaroka sakafo dia ahandro sakafo dia aterina zany zavatra zany dia tena fahoriana ary mampalahelo an'ireto ray aman-dreny reto ny fandraisana fepetra ny fandraisana andraikitra tsy fantatra hoe ahoana fa miady saina fotsiny eo am-pitorana ny ray aman-dreny le ankizy na le ray aman-dreny zany zavatra zany dia mampalahelo anao ihany no midemerde an'izay fakofakona hazo sy sase sy ny karazany anaovana an'ireny aloha mba ho ielofanako izy moa ny amenininy eo tsisy nangataka tany zay fa mbola tsy nisy le valy le izy hatreto akiray io teo andrefan'io dia olona folo fotsiny nefa ny omby ao anatiny. Voatery miara-matory amin'ny biby fiompy ao anaty trano sachet ireto trabona ireto. Na ny le fiompiana kely mipetraka ao amin'le toeranao zany izy ireo manilikilika dia bataina ho azy zany le kisokely sy le gana kely sy ny karazany. Amin'ny EPP nefa tsy azonao hitondrana ninnininy. Dia aiza zany ny asiana an'ireo zavatra zany rehetrarehetra zany dia mampisangoja anay daholo tompo. Hoe mba aiza zany ny tokony inona ny tokony atao dia inona. Marina fa mitaitay zay amin'ny rambe eo aorinana io kanefa moa ho aiza. Nidina ifotony nijery ny fahavoazana sy ahafahana manampy ireo traboina ao amin'ny distrika Anambohitra Atrimo androany nisy ny mavambahoaka lany tany anarany antoko ty matao antoerana.
zava-misy dia misy ihany ireo ampahany izay somary miraviravin-tanana satria tratran'izay fahadisompanana tenana teo amin'ny fitantanana ny voina izay no tsy fahatongavan'ny fitaovana sahaza sy ny sisa dia lasa mitady ikiry iverina eny amin'ny toeram-ponenany izay efa tena ny anaty rano tanteraka ary izany no mahatonga anay mijery etỳ toerana mifanentana sy mandresy lahatra an'izy ireo sy mijery hoe inona ary ny zavatra maika, inona ny zavatra azo ampitaina aingana dia aingana mba ahafahana mijery hoe inona ny lara-pahamehana amin'ny fanavotana ny ireto fianakaviana traboina ireto. Fantatra ihany koa fa ity lemaka feno rano ity sy ireo tambary manodidina azy dia misy mikasa anotitra indray izay tsy azo ekena velively hoy hatrany ity solombavam-boaka ity. Dia hitantsika ety amin'ity faritra misy atsika ity koa zao fefa misy ireo famefena ampahany amin'ity lemaka ity indray izay araka ny feoeno araka ny atota taratasy voapetraka any amin'ny tompona ndraikitra dia misy fangatahana alalana fanotofana sahady indray ety amin'ity toerana ity fanotofana an'ireo tambary ireo ary amina hektara maro dia maro zany. Eto zay dia mandefa antso mampita ny afatra hoe oketsy okizay ny fanotofana izay tsy manaraka ny fenitra ara-teknika sahaza ny tanàna Antananarivo satria efa zao ny zava-misy iainana eto hita maso ary voapirofo izany tetikasa vaovao izay mikasa anototra indray ety amin'ity faritra Anketsa sy manodidina an'Ambodifasina rehetra ity. Petatoko tahaka ny fitondrany Andry Rajoelina any Madagasikara ny famonjena ireo mponina traboina ireto. Toy izao amin'ny sary izao, tranolay ametrahana ireo traboina ravandrivotra. Tsy inona akory fa taratra fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny mihitsy izao tranga misy eto Ambohidratrimo izao. Iny ny zava-misy teny amin'ny distrika Ambohidratrimo ary nidina nijery fotony zany ny député Mamy Rabendrina izay tsy mandao ary miaino izay feon'ny vahoaka zay ary raha tsy misy ny fidinana ohatran'ireny dia tsy maheno trangan-javatra ohatran'ireny tsika fa lasa feon-dakoloso tokana ny amin'ny hoe efa mikarakara ny fanjakana manao izay mety fa rehefa tena midina ifotony tokoa Rina Rabe Mananjara ny tompona andraikitra sahala amin'izay dia mahita hoe misy zavatra be da be kototo tsy lavorary eny anivon'ny fiarahamonina eny ary dia mandray andraikitra zany ny solombavam-bahoaka sy ireo tandrifina andraikitra samihafa fa tahaka izany no nijoroany antokotiko Madagasikara izay nitarihan'ireo mpikambana eo anivon'ny bureau politika no tarihin'ny sekretera jeneraly Rina Randriamasinoro teny Ankiu Andriamato Cordo national zany raha kotondrina Jean-Claude Roger ny mpikambana ao anatin'ny bureau politika Andrimorasata Julien sy ireo mpiatroka ao anatin' zany antokotiko Madagasikara zany ny fanometanana ary ny tety isa-tokantrano ireo trabona satria tena misy trabona izay mbola azo lazaina hoe miaritra ny zava-misy ao anatin'ny tokantrano miezaka mitady vahaolana rina dia namaty izay voatsirambony tanany ny antokotiko Madagasikara omaly ary mbola mitomo izany amin'izao fotoana izao rahantsika aloha zany nietsika omaly zay ary ny zava-misy hitandreo mpikambana ao ny antokotiko Madagasikara zay tsy mijery fotsiny amin'izao fotoana izao ary tsy mitaraitana mepaka ihany koa amin'ny adidy eo anatrehan'ny fiarahamonina. Araka izao hitantsika torinantsika izao dia nidina ifotony tsy mijanona teo ambony latabatra fotsiny any ny avy amin'ny antoko tiako Madagasikara na ny antoko tima izany ireto bureau politika torinantsika ireto zany izay resaka amintsika rehefa avy eo no iraka manokana avy amin'ny filohan'ny mpanorona ny antoko tima sy ny filohan'ny RMDM Andriamato filoha Marc Ravalomanana nidina ifotony nijery ny zava-misy ary tsy tonga tamin'ny tanapolo izy ireo fanitondra izay voatsirambony tanana mba ho fonjerany vaky ho fanampiana ireto trabona eto Antananarivo ireny vohitra ireto ny rahantsika vetranetra ny resadresaka natao tamin'ireto bureau politika ao anatin'ny antokotiko Madagasikara ireto. Ya toy an'ny fidinana izay natao mialoha dia tonga izay manatanteraka ny fonjerany vaky manatitra izay tena ilain'ny olona aloha ety toerana. Marina tokoa hoe misy nefa toerana natokan'ny fitondrana amin'ndranan' olona na zany naty zany nefa be dia be ny olona tsy miala amin'ny tranony ny antony maro samihafa ary izy ireny koa dia trabona tsy manan-kohanina ao amin'ny toerana misy anazy ao dia ny safidy manokana izay ny hanampy anazy ireny ary koa mitondra fanantanana ho anazy ihany hoe tsara ihany raha azo ataony miala amin'ilay trano
satria ny aina tsy ananapiry ny fananana mety azosoloana ihany dia mitondra zay aloha zay tsy voatsirambin'ny tanana zany a mba ho mariky ny firaisankina sy fanampinany zareo ao anatin'izao fahasahiranany zao nidina tety zany zay nijery hoe inona ny tena manahirana ny zareo inona ny antony tsy alany aty dia mazava ny valiteny hoe tsy afaka hialy zay a satria nyresaka insécurité raha mialy aty zay a dia betsaka ny manararoatra mangalatra ny entana ray zay voalohany faharoa a dia ho any amin'ny trabona ho zareo a nefa feno ipokany ny ara-pahasalamana tsy voatandrana ny sakafo a tsy hisy ara-pahasalamana ihany koa fa tsy maintsy mbola mandeha mivoaka mandeha mitadikarama nefa ny any koanina tsy misy eny amin'ny toerana trabona tsy eny akory ny misy mifitadiavany zareo tsy maintsy iverina eny amin'ny toerana nisy anazy ihany izy dia aleo zareo misafidy hijanona eo amin'ny toerana misy anazy ao an-tranony zany délégation mafony zay nidina tetya bureau politique avy amin'ny antokotiky Madagasikara zay tarihan'ny Filomarika Ravalomanana Filomarika Ravalomanana no nanome an'izay fanampiana rehetra no zaraina tetya androany araka izany ho iaho teo dia tsy mijanona tena mbola tabatra fotsiny any ny avy amin'ny tiako i Madagasikara na ny antokotima izany hoe ireo iraky ny Filomarika Ravalomanana fa dia nidina ifotony nijery ary nitondra izay voatsirambin-tanana ho vonjy ranovaky ho an'ireo trabona tetỳ amin'ireto fokontany maromaro izay nitsidihana ireto andeha raha itsika indray atao anatin'ireto rindra tsary manaraka ireto ny fizarana izay fanampiana ho an'ireo trabona izay zay moa mitondra fanampiana zay voatsirambin'ny tanana vonjy ranovaky tamin'ny fandalovana itaty nijery hoe inona ny zavatra misy zatra miseho aty dia manatanteraka an'izany zay na zany naty zany manentana foana zay hoe mahatsiaro anay aty am'izao zava-misy zao ranobe fa na zany naty zany manentana foana zay aleo miala ihany raha azo ialana aloha satria ny aina tsy ananapiry raha sanatria mbola mitombo zao dia tsy maintsy faran'izay any aloha satria maraina ako dia mandrezandrezatra kely an'le samy mivavaka tsika mba ho ampian'Andriamanitra am'izao sirabetsaka sirabetsaka président kasitrake zay mahatsiaro anareo ao anatin'izao ranobe zao dia mitondra zay fanampiana kely voatsirambin'ny tanana tena hoe voninkiava mahatratra vonjy ranovaky zany amin'izao zavatra misy zao dia manolotra an'izany zay koa moa tsy mbola nio mbola tsy mivadika hatramin'izao mampahery anareo ena misaotra tampray dia misaotra be tanareo ranovaky reny fa nazanaty zany zay manentana foana hoe ny aina ambony no ny fananana aloha raha azo atao ny miala dia aloha miala ety ihany fa sao dia hiaran'ny loza tampoka tsy ampozana zay vao anenina tongotra aman-tanana amapray talazana atsika dia zay misy vary ao misy siramamy misy labozia misy savony tongety zay mpanolontsaina miara-dalana amin'ny bureau politique ny antokotiky Madagasikara mitondra n'izay voarambin'ny tanana sy mitsidika atsika ety amin'ny ty toerana izay hita tokoa fa dia tena hoe miakatra ny rano tafiditra ty an-trano manoloana indrindra koa ny fahatapahan'ny jiro mizahana zany olana samihafa izay manjady amintsika mponina zay dia zay zany ny antondiana ety sady ankahery no mba hitondra n'izay voarambin'ny tanana izay mba ho marika fa vohikava mahatratra tokoa zao mahazo ny firenena izao na izany naty izany manentana foana ihany zahay hoe ao anatin'izao toetrandro manahiran'izao zany dia manentana hoe tsy tena hijanona amin'ny tonotoerana tony satria ny vokatra teraka io le famandona io eo ny tsy fahasalamana fa eo ny hoe sanatria misy an'le miotsaka tampoka sy taka izany dia tena hoe aleonay ny latsaka ty anaty tanàna mihitsy miresaka aminareo mivantana ohatr'izao ankoatran'izay hoe tolo-tanana kely atolotra izay faniraka tany efa ntenen'ny CM teo ihany hoe mpanolotsainan'ny tokotiky Madagasikara dia tsy mamela anareo rery ny président Marika Ravalomanana
ireo anazy fanampiana moa dia velom-pisaorana ho an'ny filomarika ravalimanana sy ho an'ny antokotim izay nanome izao fanampiana izao satria zao mifiloham-pirenena amin'izao tsy hita hoe aiza na aiza be ny tanàna koa tsy makaty aminay aty amin'ny Javony misaotra anazy bebe kokoa izay satria mifiloham-pirenena ary tsy mahafoy anay ohatran'izao. Voaloha teny moa zany dia misaotra betsaka ny antokotim nanam-piniavana hijery ny fahorian'ny vahoaka aty Akazomanga atsimo dia eto zay tompo dia miteny hoe zay malagasy zay fa malagasy caution mahita ny mpitonja zavatra ataon'ny mpitonja fombafomba fiaina mpitonja dia zay mpitonja tena mendrika anjida sy tena hoe akalazaina zany dia mpitonja mahay manaraka ny zava-misy etsehana tiako tenena hoe napetsim-po be anay vahoaka Akazomanga atsimo tonga hitsidika anay aty amin'izao fotoana zao satria zay reto dia tsisy amoa fa hoe eto ihany zao nitanareo fa zay mbola misy tetezana dia samy mahita ary misy olona mihoatra ny tena hoe 400 olona ny 300 olona tsy manana taty amin'izao fotoana zao dia mahagaga anay nefa amin'izao fotoana zao le olona kaikaiky aty ihany ny tonga amin'ilay tany fa le olona tena manam-pahasahiranana indrindra tsy tonga ao anatin'le tady hatramizao mena fampanantenana hoe mena tady atsy nefa tsy tonga le tady majaka ny ankehitriny dia malahelo zay tompoka fa ankehitriny nefa tsy mandeha rery zay fa manana ny team mahita ny fijalianay dia oza hoe saorana be ho an'ny atoko team makasizaka tompoka tena faly be mihitsy ny aloha zay amin'izao fidinanareo aty amin'ny anaty rano fahasahinareo mijobojoboka aty anaty rano zao fa zao moa misy anay zao ny lalana ny rano tsy hisy andehana ntsony ny rano fa eo miziriziro eo hatrainy an-trano efa ohatry zao koa ny any an-trano ohatry zao koa ny any an-trano dia misaotra betsaka anareo na hatsiaro anay aty anaty rano aty fa valiana raha mahatsiaro izanareo ataovy tonga any amin'ny fitondram-panjakana zao ataovy soroana ny lalana ny totofangeny fa mijaly be zay aty ambany tanàna hatrany apotipenga anay zanakay marary amin'ilay fofona rano sahirana zay na mivoaka ny trano ary dia mitaitaina lava mitona sy ny hoe menjera maketsy makerotona ia dia akasitrahantsika moa zany mihetsika nataon'ny antoko tiako Madagasikara mbola mitoy androany le izy ary dia mbola manao ny ezaka zany fandaminana ny boropolitika miaraka amin'ny mpiaradia hitantsika teo zao misy mpanolotsaina ny tanàna izy Miravavy Clémence sy Lili Rafaralahy miaraka an'ireo tanora tiako Madagasikara ireo mpikatroka ao anatin'ny boropolitika dia tena miezaka ny manakaiky ary mijery zay tokony atao ho an'ny vahoaka zay fa tsika rina mahazo afatra ihany koa zany avy any Amparafara-vola avy any amin'ry tonton Raeko zany dibotra ny tanteraka ny tany Somalaka mirefy 3000 hectara eo ary tapaka ny RN3 ozy izy ampitandrefana dia toy ny valala voatango ny vahoaka amin'izao vidinentana avo roa eny fiakaran'ny vidinentana raha ny zava-misy any toerana zany tsy mbola nisy fandraisana andraikitra nataon'ny fitondram-panjakana zay zany ny zava-misy zany raha ny napitainy any Amparafara-vola dia tsika ihany koa mahazo ny vaovao samihafa satria betsaka no mitaraina Rina Rabe Mananjara dia hoe tena tsy mandeha amin'izay loha mihitsy le resaka jirama ary tena betsaka ny fahampitena amin'izao fotoana zao ho an'ny sasany indrindrandrindra ato amin'ny boribory tany faefatra misy atsika zao dia hoe nanomboka tamin'ny anora sasany ny tapaka ny jiro dia imbaly tapaka zany ary tapatapaka lava zany dia raha totaliana li zany adiny ray na adiny ray sasany raha be indrindra adiny roa ary ao anatin'ny 24 heures vao mba mandeha le jirony jirama dia raha miantso indray zany amin'le laharana mba hahafahana manao réclamation dia tena tsisy mandray mihitsiny zany amin'ilay laharana maintso eo anivony zany jirama zany rehefa avy eo moa mbola iresaka kely ihany tsika miaraka amin'ny député Fetra amin'ity resaka jirama ty fa zay ngambany le hoe
fampitakafatra rina arabe mananjara fa iverenantsika n'le hoe 20 janvier androany ny any mba fantatro aloha rina sy iainako tamin'ny teraraha ty satria mpanao gazety tao amina gazety antsoratra tamin'ireo fotoanandro reny de nahita ny zava-misy ny ainga avy eny Analakely nandalo teny Anosy de hita misy le izy efa organisé lay hetsika zay natao andorana andreo aina manjerim-panjakana indrindra ny nakaty amin'ny vondrona MBS satria tato anatin'ity MBS ty de nisy anko reo gazety zay nahodina tato amin'izany toerana izany ary nanana fitaovana raitra lay MBS radio sy ny télé zany fa de tratran'izay antso-zay ary tsy nijanona teto le izy fa nitety an'ireo tranombarotra marobe zay manerana n'Antananarivo zany nahafahana zany tamin'izany fotoanandro zany nametraka amin'ny paikady ho an'ny mpanongam-panjakana zay hoe ho tena hanapotika mihitsiny ireo fananana zay an'ny filoha Marc Ravalo manana zany tena lasibatra tao anatin'izay dia nafangaro tao anatin'izay moa ireo orinasa sy ireo tranombarotra zany izay nisokatra zay tsy tafasokatra intsony am'izao fotoana zao rina arabe mananjara satria dia potika tamin'ireny zay tsisy fanoerana moa mandrakity ny androany satria raha ny tokony izy de tokony isy fanoerana voaresaka no feuille de route zany ary misy lalana ihany koa mamaritra an'izany de anjaran'ny CFM no mijery aizy reny resaka réparation amina trangan-javatra tahaka ireny ianao moa mpanao gazety tato anatin'ny vondrona IBS rina arabe mananjara nafantatra tsara ny zava-misy satria dia anisany nahazo ny vaovao tamin'ireny ihany koa dia tratran'ny alerta tato amin'ny toeram-piasana tamin'izany fotoanandro zany 7:20 tsy fantatro hoe tamin'ny firy ianao no tafiala tato niaraka tamin'ireo ekipa marobe satria de nanaovana azalambo mihitsy ny mpanao gazety tato ary nyrobaina ireo fitaovana marobe rina arabe mananjara tantara tsy haiko se an'izany fa mampalahelo satria nanomboka teo ny faharavana fahampotehana ara-toetsaina ara-pananana ary zay kolotsain'ny fanimbana sy kolotsain'ny hoe fandrobana nentina tamin'ny 7:20 nanonganam-panjakana zany de mbola ahitana taratra an'le endriky le fitantanana ny zava-misy eo anivon'ny firenena amin'izao fotoana zao rina arabe mananjara ya marina zany faniry Razafy Manantany ny zavatra mariana aloha zany raha hoe resaka niny 20 janoary 2024 iny dia izao ny akamaroan'ireo izay atao hoe londo ampisorona sy tao anatiny ny hoe hetsika araka ny filazan'ny zareo azy zany ny akamaroan'ny zareo zany izay nitarika tamin'ireny dia eo anivon'ny fitondrana amin'izao fotoana zao zay aloha dia ny fiantso azy moa tamin'ireny araka ny filazan'ny zareo azy de hoe révolutionne atao hoe resaka hoe tolole sensisa hoe simba Madagasikara tsy mety tsony ny fitondrana ny firenena tamin'izany 2024 zany satria nisy fitondrana mipetraka ara-dalàna teo ara-demokratika notarian'ny président Marc Ravalo manana de mipotra ireny tamin'ny 2024 ireny de nilazai ny sasany zany hoe tsy mety tsony tena mijalo ny vahoaka ny resaka fiarikarena tsy mandeha am'izay izy tena hoe bakoavin'ny olombitsy fotsiny ny are-pirenena monopoliser ty ko daholo ty rehetrarehetra ty ny any amin'ny resaka PPN satria ny Macron mantsy ny tenitenena tamin'ireny hoe monopoliser ony sy ohatran'izay anoho izany dia tena tsy mety tsony zao fa atao ny révolution dia tsy maintsy mandray andraikitra sy ny sisa de nanao an'ireny zavatra ireny zany ry zareo de nitiana ho tenenina amin'le izy de izao raha ohatra ka tsy nety ny teo aloha zany hoe ny talohan'ny 7:20 zany ny tany 7:20 ny 7:20 ny 9:20 raha lazaina fa tsy nety raha lazaina fa hoe tsy nitondra soa ho an'ny vahoaka malagasy ny fitondrana zay anotaritany président Marc Ravalo manana ka nahatonga sasany anao an'ireny lazaina hoe révolution ireny tamin'ny 2020 raha ohatra ka tsy nety ny teo aloha zany nanao ahoana ny toe-javatra tateo arina raha lazainao hoe tsy mety le izy tokony manao mety zany ianao raha lazainao hoe sahirana ny vahoaka tokony ataonao zany zay tsy sahirana ny vahoaka raha lazainao hoe tena ambaniny arikare-pirenena dia tokony ataonao zany zay hoe ampiakatra ny arikare-pirenena fa
amin'izao fotoana izao zay tsy afaka hoe mialabala zay tao anatin'ireny raharaha reny dia ny résultat ihany no hijerena azy zany satria ankehitriny dia any amin'ny -7 niarikarena ankehitriny dia tsy zay no mitenen'izany fa ny sehatra raisam-pirenena banky raisam-pirenena sy ny rehetrarehetra any manana chiffre reny ary ny chiffre avoakany reny tsy chiffre apetatompoko fa chiffre izay miainga amin'ny zavatra miseho ao anatin'ny firenena anankiray raha mamoaka chiffre ny anivelany any tsy hoe Madagasikara rery fa reo firenena maneran-tany dia misy taremarika mivoaka zany fa ny zavatra azy tenenina fotsiny dia izao raha raisina ohatra ny hoe 7 no magaty marina fa nisy fitondrana ny fandimby teo dia ny résultat aloha zany amin'izao fotoana izao firy androany 26 janvier 2022 dia tena miapanapana ny vahoaka tena miaina ao anaty fahoriana ilay vahoaka malagasy tsy eto Antananarivo ihany fa manerana ny Madagasikara mihitsy dia zay zany ny tena tsara apetraka hoe raha ohatra ka nisy reny toejavatra tamin'ny 7 reny izay hoe lazaina hoe tena mba hoany amin'ny tsaratsara kokoa fa tena tsy mety tsony zao fitondran zao fitondran'ny président Ravalomanana io lazaina tsy mety io dia manahoana ary ankehitriny ity mandat ity zany zao mandat mpitondra amin'izao fotoana zao efa 3 taona zay ny lasa dia hiditra amin'ny fahefa-taona zany nefa ilay fiainan'ilay malagasy dia mitotongana ihany dia inona ny zava-misy tao ilay vahoaka indray no lasa ometsiny nefa le vahoaka efa tena difitra ao anatin'ilay fahatrano zay zany karazana fanamariana aloha satria ny tena zava-dehibe amintsika dia hoe mila mijery tsara isika mila tena hoe tena mijery mahitsy fa tsy etiketiny teo hoe taitaitra te fotsiny tairiny olona tsy dia zao dia any fa mila mieritreritra ny hoavy fa tsy hoe ny eo ihany ka zay mantsy ny tena anisan'ny voamarika tamin'ireny satria hoe tairina tsy dia amena an'le zavatra amin'ireny dia pasohana tsy mandeha daholo ny communication isan-karazany dia difitra ao anatin'izay ilay mason'ny olona tsy hoe ny rehetrarehetra aloha zany fa ho an'izay hoe tsy dia tena mahatakatra loatra dia difitra ao anatin'izay ary le communication dia tena hoe io le tenenina foana hoe zay mpanao gazety moa zany nampianarina zany double arme tranchante izy io rehefa hainao no mifehy azy dia mamelona izy fa rehefa tsy hainao no mifehy azy dia mamono izy fa tsy hoe rehefa hoe communication na hoe journalisme dia hoe mandeha gaona fotsiny zao tsia fa arakaraky ny fampiasana azy ihany no hitondrany soa na hitondrany zava-doza ka raha miresaka hoe 2009 dia nandeha be mihitsy ny resaka communication tamin'iny ary nisy communication anankiroa ny fandona mafy dia le vahoaka teo anelanelany teo dia zay resy lahatra tato dia nakany zay resy lahatra tato dia nakany ka teo moa faniriny teny hoe ahoana ny resaka lain'indoara sy ny sisa tsy tena hoe valapatra be amin'ireny tsony isika fa zavatra teny kely fotsiny dia hoe enjana be ny toedraraha tamin'ireny fotoana ireny zany satria raha hoe laindinoara zany dia tena niaina tao anatiny tokoa ny tena ataontsika hoe fa toatoandro no nialana tato ary efa nisy moa zany ny baiko izay nomeny ny tompona andraikitra tato amin'ny MPS vao maraina mihitsy dia efa hoe ny vehivavy rehetrarehetra ny vehivavy dia tsy miakatra ty amin'ny MPS intsony satria efa tena zavatra ny safotofoto be le izy satria vao niala avany Analakely tany dia efa fantatra hoe direction mandalo anosy dia efa mandeha le resaka ny tamin'izany moa mbola tsisy Facebook fa dia tena hoe telefonina vavy dia hoe anosy dia tonga dia makany amin'ny MPS dia efa misy organisation nataon'izay nanao an'izany dia hoe magro akoron-drano dia avy eo mankaria tanjombato sy ny sisa efa bien organisé daholo reny vakina fotsiny ilay izy ka raha hoe ny fiainana tato moa zany ohatran'ireo namana rehetrarehetra dia tena hoe nanahirana tokoa ilay izy amin'ny niainan'ilay toedrara izany satria misy ny hoe fitaovana voapirina ihany no entina nisy ny tsy tratra intsony ny fiara rehatra tao ivelany tao dia rehefa nandeha moa zany ilay zavatra dia efa hitatsika reny fa dia
raha ina ity studio ty ara tena potika tanteraka mihitsy ary noeritreretina hoe ho tafarina ve sa ahoana fa zao ny tena Andriamanitra andriananaro hoe ny fevitra tsy fevitrareo ary lalako tsy lalanareo satria nisy tena nyteny mihitsy tamin'ireny hoe ho fafana ao anaty tantara mihitsy zany resaka hoe ravalomana zany ny momba amin'izany ho fafana kanefa tsy fantatra ny sasany lay teny teo hoe ny fevitra sy fevitrareo ary lalako tsy lalanareo ary tsika tsy tompony ampitso dia miara mahita aloha zany zao ny zavatra mitranga fa raha mbola misy koa io Andriamanitra io dia izy avy any ambony mijery midina fa tsy araky ny eritreretin'ny sasany izany. Zay ka mano teny afaka tenenina amin'ny momba an'iny fa tsy dia hoe ivalaparantsika lavitra be fa ny fiainana dia tsy maintsy mitohy hatrany hatrany. Mialohan'ny andraisantsika ny mpisehatra Rakoto Andriana Montarson Alleluia zay olom-pirenena itony raha faneho-kevitra ihany koa sy famakafakana misy loha hevitra vitsivitsy hoentiny eo dia somary iverena kely ary amaranantsika ny resaka Maître Olala zany ity resaka kely anankiray ity. Ny tena moa tao anatin'ny asa fanaova gazety zany dia tena niaina tena nandritra ny taona maro nandritra niaraka tamin'izany hoe Maître Olala izany tany amin'ny taona 90 izay nampamaiva ihany koa ny raharaha teto amin'ny firenena dia nanomboka tany no tena hoe ny faneraserany ny tenanay zany sy ny Maître Olala raha hoe mba hoe hitondra hoe ny zava-nisy tamin'izany zany satria ny olona rehetra moa samy nanany ny hoe zay nanamarika azy tamin'ity Maître Olala ity dia nisy fifidianana be ny tanàna tamin'izany rehefa nilamindamina zany ny crise tamin'ny 91 dia tateoriana nisy amin'ny fifidianana be ny tanàna dia nirotsaka be ny tanàna i Maître Olala tamin'izay fotoana izay fa tsy lany izy fa resy Razanamaso no lany tamin'izay dia lasa Kiwili Razanamaso zany no be ny tanàna n'Antananarivo tamin'izay fotoana izay fa nilatsaka i Olala tamin'izay fa tsy lany zany dia larana fahatelo anga misy tamin'izay fa nilarana faharoa raha tsy diso ny fitadidianay dia i Pierre Andrenatenaina tamin'izany zany dia avy eo moa nandeha dia nanana ndraikitra ambony dia ambony izy tao amin'ny fitantanany fitondrany président professeur Xavier Albert dia avy eo izy tsy tao tsony satria izy koa manana ny fomba fijeriny amin'izay Maître Olala azy dia tsy tao izy dia nanono ny asany andavanandro any amin'ny avocat sy amin'ny hoe olony lalàna azy dia nandeha ihany ny fotoana teo amin'ny resaka tontolo ny asa fanaovan-gazety indray raha ohatra moa zany ka zay no resahana dia hitantsika reny raharaha ny arifin reny fa reny sationa fotsiny reny fa efa be dehibe zany reo mpanao gazety hoe tratran'ny atao hoe fahasahiranana sy ny sisa mila vonjy any Maître Olala indrindrandrindra miresaka fitsarana dia amin'ireny mantsy le hoe ohatrinona ny honoraire ma-avocat zany fa Maître Olala tsy mbola nandray na ny ariary azy tamin'ny raha voaresaka hoe asa fanaovan-gazety hoe mba hoe hiaro mpanao gazety zany ary ny tena moa zany tamin'ny fotoanandro ny tao anatin'ny ordre ny journalisme teto Madagasikara bureau ny ordre dia misy ireo raharaha mpanao gazety dia rehefa makany aminy dia tonga dia ohatran'izay tsisy an'izany hoe zao ny honoraire tsisy an'izany fa tonga dia gratuit raha voaresaka hoe mpanao gazety ary zay atao hoe toetrany Maître Olala izay dia nampiray ny mpanao gazety. Ny mpanao gazety ao ka tsy adinoantsika fa ny mpanao gazety aloha dia fianakaviam-be anankiray izy fa ny foto-kevitra no samy manany azy ary Maître Olala tsy nisafidy mihitsy hoe raha vao momba ny foto-kevitra ohatran'izao dia tsy karakaraiko na hoe momba foto-kevitra ohatran'izao dia tsy karakaraiko na ohatra hoe hitsitsika hoe raha momba ny foto-kevitry hoe di Andry Rajoelina dia tsy karakaraiko hoe tia Marc Ravalomanana tsy nanao an'izany izy fa rehefa hoe mpanao gazety dia narova foana ary rehefa misy fotoana dia izy mihitsy no mitony tena hoe za hiaro ary tsy resaka fanaova gazety ihany fa rehefa hoe mahatsiaro izy misy zoatra ny voahitsaka ao sisa dia miditra-tsehatra zany i Maître Olala farany amin'ny hoe mba hoe tsiaro natadidy momba ny Maître Willy zany dia tamin'ny fifidianana be ny tanàna le talohan'ny ity
zany hoe tamin'ny nahalany zany any neny lalao ravalomanana zany dia tafahoany izahay tamin'ny talolo keliny hoe andehanany propagandy teo akady fotsy teo mihitsy dia resaka moa zany de hoe ahoana ny fandehany aizy ianao zao izy mantsy ny tenanay zany aizy ianao reo misy candidat maromaro ary reo misy candidat vehivavy de anisan'ireo candidat vehivavy reo zany ineny lalao ravalomanana de niteny maître Willy zany hoe aiza ianao zany ianao zao any amin'ny resaka communication fa azo antoka mihitsy azoko antoka ozy de eno ka izy am'ireo candidat reo zany zao misy ianao ao anatin'izao propagande zao de hoy iaho hoe za ao anatin'ny cellule en communication an'ny candidat ben'ny tanàna ineny lalao ravalomanana de zao tsara nataony maître Willy teo akady fotsy teo izy mantsy mpijorojoro eo mivavady eo de zay olona mandalo de ahoana maître de tsikitsiky izy ary mitsikitsiky foana de zao no nambarany tam'izay hoe tena tsara safidy ianao fa zao tsy vitany hoe resaka fotsiny fa mila miasa mafinareo ao amin'ny communication an'ny candidat neny lalao ravalomananao satria za mahita fa olona ohatr'azy no tena takina Tananarivo am'izao fotoan'izao tam'izany zay zany no nambara ka manana devoir be da be nareo indrindra amin'ity communication ity satria ny vahoakana Tananarivo dia tena vahoaka misaina ary tsy azo hoe rebirebena izany fa nareo zany tena tompona andraikitra lehibe mihitsy ary ataovinareo zay fomba ahalany anio ramatoa io zay no nyteneniny taminay zany de hoe eno zay fa dia hiezaka araka izay tratra amin'ny raha ohatran'izay ary izy moa nyteny hoe sambany vao isy ben'ny tanàna vehivavy ozy raha tahin'Andriamanitra ka halany zany ty candidat lalao ravalomanana ity dia zay moa zany no fampiresahana teo dia samy misaraka de nandeha fotoana lany neny lalao ravalomanana de niona zay tateorina de nitsikitsiky izy hitan'la zany ozy fa tena nazamana tena fa isy tena hoe fivoarana ilay Antananarivo satria zaho izy tsy hoe satria ny tena tanàna mantsy de akady fotsy mandia laza iny faritra iny zany iny tena inona lehibe any metra olala iny fa rehefa Antananarivo zaho sy tena malahelo mihitsy amin'ity Antananarivo ity rehefa misy ny hoe fampitehana sy ohatran'izay zay zany tsezaseza tsy aritra fotsiny momba an'iny mba hozaraina amintsika menakafy sy ny hoe mba hoe fomba hoe nirahana taminy izany fa dia akairesana hatrany ny fianakaviany eny ary raisika ny mpisehatra natan'ny miara-manonja Rakotoandrina Mota Arson alleluia tonton Mota moa fahalalan'ny besomaro azy fahalalantsika eto amin'ny miara-manonja azy faly miarabanao ary aloha miarabanao rina dia miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra na ireo any ampitan-dranomasina indrindra moa fa ny eto an-toerana ankehitriny ary dia mirary fiononana ho an'ireo nidona-pahoriana rehetra ny amin'izao loza voajanahary tranga eto amin'ny firenena izao ary dia mampahery indrindra koa ireo vahoaka malagasy tsy maty fo amanaina fa tena goavana be le zavatra ny tranga manerana amin'ny Madagasikara fa tsy teto Antananarivo ihany ary betsaka ny faty olona tranga betsaka ny faharavampananana tsy ny hoe maty an-drano ihany fa na ny otsahan-tany na ny etsetra mampionona sy mampahery ireny fianakaviany ireny ary de mampahery ireto tsy de hoe akakasisana namborana fa mbola betsaka motsika fa mampahery mihitsy fa zavatra mety mitranga zao fa aoka tsy raviravo tanana fa atoky an'Andriamanitra mandrakarivo fa ozy Andriamanitra hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako adidiko foana ka de maheresitsika menakavy fa mitohy ny fiainana ho atsika mbola miaina ankehitriny zay hiditra lalindalina am'izay tsika amin'ny adefitra Mota Arson zany tonton Mota dia resaka fahalasana ny maître olala eo ihany koa namana hafa resaka lundi noir manana teny kely venao
mampitsangam-bolo ange rina no mahatsiaro an'ireny rina fa tsy rina rina eny mampitsangam-bolo mahatsiaro an'ireny satria tena fantatra mihitsy ary fantatra raha voatonotony hoe ianona no tena mipiloty an'ireny la indinoary reny tamin'ny reny fotoany reny a fa de tena taizinao tamin'ireny teto Antananarivo aka teto Antananarivo nanaraka an'ireny tena miorokoditra tena lasa nateniteny foana hoe tena misy olona tena mahasositra be zay tsy teniteny foana korona izany ary fa tena efa natao matipaika mihitsy le izy enonao ihany koa nge ny resaka tiariny hoe efa vita lamina tany amin'ny toerana maro samihafa reny a de reto mpanao politika taloha sy ny etsetra tao anatiny daoly a de mampiorokoditra fa ny olona tsy mpanao politika raha nanana fananana le teto amin'ny avenue le centre commercial na hoe lamody sy etsetra mba natotona tao ny fananana nisy namana tamin'izany mahay tao daholo ny fananana vola very tena zava-doza tsy roa amatany reny zavatra nitranga tamin'ny 26 janvier 2009 ireny ary dia zao nge riny eran'ny Madagasikara mihitsy lizy natao fa tsy hoe teto Antananarivo rery ny pilotage zany a ary za mihevitra fa tsy de ny malagasy rery ny sainany reny fa misy intérêt maro samihafa no mipiloty an'ireny a maniraka an'ireny zavatra ireny a ho atao fa de ny olona tsy nisy nidiran'ny olona ohatran'ny hoe tany Anosy Be angeny amotika an'le magro sy ny ohatran'izany na ny Tuleara sy ny an'ireny fa de zay fa de natao de zay ny tranga ny amin'ny Maître Olala moa de mahatsiaro 72 izy mpandamina mpandrindra ny fandehan'ny olona teny Ankatso izy teo amin'ny esplanade a teo ambony pick-up a manao le hoe olala avarinareo ny ariny ny ohatr'izay no atserovana azy a de mirary fiononana ho an'ny fianakaviany a dia Andriamanitra melona ny fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay a ho amin'izy ireo zay rinano azo ka io moa zany lasy professeur James Ratsima lasy Maître Willy Olala dia hoy fotsitsika hoe misy James Ratsima vaovao mafy indray eo satria ny fiainana mbola itoy isy Maître Olala tsy maintsy ho avy eo ihany koa amin'ny resaka hoe faneho-kevitra zany sy ny resaka hoe fitiavan-tany razana ka ny dirantsika amin'izay tonton Mota dia resaka alohatsika resaka toe-karena kely efa mamarana ny 11e FED tapitra mihitsy ka tapitra tamin'ny Desambre farany teo dia hiditra zany amin'ny 12e FED raha vao resaka FED zany de resaka Européenne zany fiaraha-miasa amin'ny fianakaviam-be Européenne raha ataotsika fanazavana tsotra de tsotra sao de tsy azon'ny olona mantsy ilay izy amin'izao fotoana zao zany tsika amin'ny fotoana hoe préparation sinsis misy fepetra nefa reny de hoe ajaony demokrasia ahoana ny état de droit resaka mangarahara zon'olombelona be be satria vao am'resaka amin'ireny sehatra raisam-pirenena reny de ireo foana aloha no lesona zay adininy nampiarinareo ve sa inona de miankina amin'izay ny atongavan'ny manaraka ahoana ny fahitanao an'izay raha ny atao hoe situation amin'izao fotoana zao sy ny fomba fitantanany ny mpitondra ankehitriny any Madagasikara le fomba fitantanana ankehitriny ve mety aresa lahatra ny iraisam-pirenena ahoana ny fandehany fahitanao azy verina kely mihitsy rina amin'le zavatra aloha zavatra mitrangeran'izao tontolo zao raha reny États-Unis reny efa firinjato taona reny moa zany nanao demokrasia sy ny etsetra ny ao a Europa efa firinjato taona koa nanao fitantanana demokratika sy ny etsetra ka tsy tsika vao naleo tena tamin'ny taona 1700 no ampianatra hoe zay manana fomba hafa fa zay malagasy zay nge ato anaty nosy no mipetraka de hafa ny fisainanay sy ny misy lafiny ohatran'izay fa zao reo olona reo fa mahafantatra hoe rehefa tsy manao demokrasia ianao tsy manao bonne gouvernance ianao fitantanana mendrika sy araka tsy mandeha amin'izay loany io firenena mifidy hoe ariny lalany tsy manao an'izay zareo na ariny lalana zavatra toy an'izy io mantsy ny 11e FED ary efa niresahana kely teto zay tamin'iza farany teto
tatitra nataon'ny Union Européenne dia ohatrany hoe dia hitanay aloha 7 taona ny 11e Fed 7 taona 500 millions d'euros volana engagena tao dia no nanao rapport izy taty amin'ny farany taona 2021 dia nilaza izy hoe hitanay fa mety hahatratra an'le tanjona ihany ny ministeran'ny justisy mety osy zay moa ngamba le hoe langage diplomatique dia miditra amin'ny 12e Fed zany tsika zao mantsy tamin'ny 11e Fed le hoe ataovy ny état de droit tena nanaraka ny ezaka nametraka ny état de droit sy ny démocratie tokoa fitondrana teo aloha saingy tsy misy teo aloha saingy tsy misy ny continuité de l'état tsy mitoy zany dia tsy nanao démocratie ty tatorina tsy nanao état de droit le tatorina lasa moins 7% tonga dia dinganiko zany tonga dia aty amin'le farany lasa moins 7% marina hoe nisy ny Covid fa tsy nisy tonga tamin'izany moins 7 zany inge ny olona lera-tany efa samy voan'ny Covid daholo samy voan'ny Covid daholo ny tsika arangamba mbola maivana noho ny sasany fa le tsy faiza bonne gouvernance le tsy faiza mitatana mihitsy fa mba niresaka tamina tena expert économique le niresaka tamiko toy izy hoe ny olana nge eto Madagasikara dia zao ny filoham-pirenena ozy le mandany vola ny tena ainy fa tsy dia mihevitra loatra le hoe ahoana le fampidiram-bola dia reny hitantsika tokoa hoe le Colisée le Stade Barea téléphérique aiza ny fidiram-bola tsy nisy zavatra hoe ity atosika ny sehetry ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny karana bebe kokoa tsy misy an'izany nge ary kajina ny fahasalamam-bahoaka mba hasalaman'le vahoaka ahafahany mamokatra bebe kokoa alefa ny fampianarana mba hampitombo fahalalana ny vahoaka malagasy ny ankizy malagasy ahafahany manamora fitadiavany asa sy mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena zany rehetrarehetra zany tsy hita daholo hiditra amin'ny 12e Fed Maria Corina amoaka izy fa ohatra hoe Banque mondiale ao koa ny mba sity le plan d'urgence eo mantsy le problème manao an'le 12e Fed tsika le programme na engagement ny Madagasikara zany le ho présentena io mantsy mitovy io na ny any amin'ny FMI na ny any amin'ny Banque mondiale na ny aty amin'ny misehitry ny Union Européenne mitovy ihany io fa efa vonona ve zay fa ny henoko ange am'izao rina dia zao rina mialatsiny fa eny azon'ny olona ihany moa zany zao nge rina ny olany henoko efa miketriketrika any ambony ihany hoe alao anay ny ministère zao alao anay ny ministère zao amin'ny zareo ao anatiny io aniny io fa dia eo moa misy olona sasany le mba alao zay mba handray anjara tsy ny aty amin'ny tim mamono manao an'izany fa efa anomboka hiady hevitra le plan tsy le plan d'émergence ny soratany maika fa ny seza no ifandritahana dia ny eto dia lazainy zany fa ny tena tiako resahana hoe mba mangataka aminareo Union Européenne na fantatro fa misy translateur ange amin'ny représentation-ny firenena samy hafa reny mandika izy fa ny zavatra tena tiako resahana dia zao hoe mba aza atao malemilemy ohatran'ireny ny fitenenanareo fa rehefa manao an'le convention nge dia firenena anankiroa ny Union Européenne moa fitambarana firenena maromaro fa everina fa hoe mitovy manana ny souveraineté ny État malagasy zany moa resa be fa dia everina fa olona mitovy lanja no mifanaraka fa rehefa tsy ataon'le anankiray le zavatra ny fanarahana dia tokony aoka ianareo FMI ho an'ny représentant résident ny FMI ho an'ny Union Européenne ho an'ny Banque mondiale mba ananina kely na tsy kapoka latabatra ary nareo fa mba hiteny hoe tsy mety kosa zao fa zao ny fanarahana fa mba havereno amin'ny tokony ho izy fantatra fa no angatahanareo foana nge amin'le convention ny avy amin'ny côté anareo angataka hoe bonne gouvernance démocratie transparence sy ny etsetra ny anti-corruption zay foana dia eto amin'le hoe
état de droit eo de efa mifanaritaka fanatanterahana le fifanarahana satria maninona eto amin'ity le état de droit ty tamin'ny fitondrana teo aloha tena nanao an'io tokory zareo niverina tamin'ny état de droit izy na nanomboka tamin'ny anina hafahafa ary niverina tamin'ny démocratie izy na de ohatra ara ny eritreritra hoe zay matanjaka de zao mangataka aminareo reo izay mba aoka re hoentitra tsara ianareo amin'ny fanarahana ity mpitondra ny firenena malagasy ty am'le fandikana zavatra angazomana ataony raha mato ministre ny finance mantsy mety hiteny hoe ka tsy zany nanao sonian'le engagement tamin'ny fotoanandrony fa ny principe ny hoe continuité de l'état enao ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fanaraha-maso an'io de ity am'le hoe état de droit tenin'Union européenne hoe everina fa manana potentiel latratra ny tanjona ny ministère ny justice de ka tsy ao zany fa misy dikany zay hoe everina zay nolazainy zareo everina ozy fa anana ny potentiel zany hoe mbola misy condition everina zany hoe mety tsy ho tratra mety ho tratra ka zava-misy zao tonton Mota zany de ny hoe raha ohatra ka fitondrana tamin'ny président Marc Ravalomanana ohatra raha isika raha mitranga ny rano be ohatran'izao misy faharatsiana toetrandro potika ny fananana sy ny sisa ny avany velany tonga de ny avany velany mihitsy no miteny miazakazaka hoe inona no nampinamenareo tonga de tonga ny avion tonga n'izao fa ny am'izao fotoan'izao raha jerena ny eo misetra retsam-pirena ohatran mbola mino eno sa inona ny ahoana fahitanao an'izay zao mantsy rinona ny zavatra mitranga nge eto amin'ny firenena malagasy eo ny Union européenne eo États-Unis eo Chine mba tsy kisahan'ny malagasy aty amin'ny sinoa zany dia tamin'ny andron'ny président Ravalomanana ny resahako dia miazakazaka ny Union européenne banque mondiale sy ny sisa hoe inona no azo anampinanareo fa zao président Ravalomanana io ange mba fantatro ihany ny fomba fiasany tena aingana be izy rehefa miasa zay aloha tsy ohatran'ny reto tena miala tsiny malahelo amin'ny teny an'izany fa tsy ny hoe mirehareha hoe ato amin'ny team mamay miasa le tsy zany tena malahelo fa satria zava-misy no jerena zava-misy ny jerena de mba anan'izay de izy mandondom-baravarana inona avy ny ilana anampinanareo satria misy le confiance misy zay rina zay ireto azy jerenao mitarika casserole be de be ny dikan'izay hoe misy zavatra hafa dao le ao arinana de ahoana moa zany ny olona nge ametraka vola le olona de ho hita ve le vola eo mantsy le izy ka tsy ho avy izy hoe angataka ianao anao taratasy ianao izay de noho izao de zay izy mamaly izy de mety asiny hoe ianina raha mitatana n'ity volo ty fa tamin'ny filoha Ravalomanana nge tsy ohatra zany ary na ny inona moa ny fahazahoana n'le vola ary sy ny fampiasana n'le vola azo aingana be mihitsy ny fitondran'ny président Ravalomanana mbola tsy nisy ohatran'izany ange tamin'ny andron'ny président Tsirana mantsy ny frantsay no tena mitantana de efa maty programme maty paikala izy de mandeha arak'izay le décaissement fa taty amin'ny andron'ny président Ravalomanana nge voaingana be mihitsy le de zany ange nazahoana an'ireny hoe efa somahana trosa 3 milliards de dollars reny tsy tonga ho azy reny fa zao niakatra reto teo amin'ny fitondrana ny DBM raha tsy hainy mampiasa azy zay efa nisy iny rafitra ka tsy haino amin'ny mampiasa an'le izy de io voalena anaovana fanambarana avy amin'ny banque mondiale ampiasao ny DBM fangany olona rehetrarehetra mahay mampiasa an'io satria maninona io moa zany rehefa mbo hoe nianatra ianao nge de hitanao io hoe zao zany no atao zao fa zao le tombontsi ho anao no baiko atorinanao de tsy mandeha arak'izay tokony ho izy mihitsy tsy le hoe manana DEA le olona irina na hoe manana doctorat le olona no important fa misy ange ny olona manana an'izany fa be casserole ao arinany fa de zao zay fotsiny mba angatana hoe aoka re mba ho andeha mangarahara ny famoahana an'izay fanambarana vokatry ny convention ho atao amin'ny état malagasy sy ny Union européenne
mba ahitany ny atoko politika rehetra manara-maso sy mampatsiahy lanceur d'alerte rehefa misy zavatra tsy mety fampiarana ilay fifanarahana eo amin'ny rotota fa zany rehetrarehetra zany mitarika mampatsiahy riny tenin'ny président Rajoelina vadika tampoka any amin'ny resaka minina ozy ny président Rajoelina hoe najanoko ny ministry ny arenakibony tany fa tsy de mahomby loatra izy zay zany izy no miteny an'izany de nysoloana amin'ny prime ministre de fananinona moa tsy nahomby tokoa izy tena tsy nahomby izy aloha satria ny code minier heveriny atao tsy vita ireto compagnie minière lehibe grande mine ny resahako tokony hanomboka hiasa tsy afaka ny asa ireto petite mine mpanao vatosoa isan-karazany tsy afaka ny asa araka ny tokony ho izy birao an cadastre minier zay fitantanana ny faritra misy arenakibony tany eto Madagasikara tsy ny asa araka ny tokony ho izy vola tokony hiditra amin'ny fanjakana 4 miliara ariary akory tokony ho azo amin'izany tsy nisy fa inona no natao ny odikodina teo zavatra mitranga tonga eto amin'le zavatra ho resahantsika rina volamena io volamena zao mantsy ny zavatra mitranga misy histoirany kely izy ty fa devotery ho tenenina tany amin'ny fitondran'ny président Ravalomanana ny olona ny tantana ny kroma de mba nihevitra hoe inona ny ressource hoe ny zavatra azo ampitomboana ny activité n'ity kroma ty de nieritreritra izy tamin'izany de hoe ndaotsika aka ny permis ny betsika sy atanimbary permis ny betsika sy atanimbary io efa somary nyresahana teto ihany hoe any frantsay izy io tany amin'ny taona hatramin'ny taona 91 fa rehefa tamin'ny taona 91 io nisy filaharana tany betsika dia professeur Zafy Albert nahatra niaraka tamin'le olona tamin'iny Ambilobe iny de nakany amin'le permis ny frantsay betsika io dia nisy nandoro ny tantan'ireo géologue sy mpiasan'ny BRGM ka azo sary hoe président Zafy no nitarika an'le olona tamin'izay fa tsy président Zafy akory no anina amin'izany tsy zay mihitsy fa ny olona misy mafanafana fo amin'ireo an'ireo de ohatr'izay dozo ny frantsay hoe politique io resaka io fa tsy resaka hoe manifestation spontanée de tsy manaiky zay fa de ataotsika ao anatin'ny adihevitry ny fanjakana rototo io dia ny zavatra nitranga nangatahany frantsay de dommagement ny fanjakana malagasy de naveriny io permis amin'ny betsika io ary rehefa naveriny io tonga ao amin'ny birao en cadastre minier de hoe sokafana io fanaovana appel d'offre de cromane namaly an'le appel d'offre lasa ny croma zany le betsika sy atanimbary mahatananana tanimbary an'io atanimbary io de ny volamena ato amin'ity le permis ny croma ty misy volamena ao zany tsara teneur mihitsy io tany io ka be volamena mihitsy izy de any croma io de croma kosa no ny antony maro samihafa naka partenaire hiara iasa an'le volamena manana anaky 7 izy any betsika fa le betsika nge tena mamokatra volamena tsy azonao heverina mihitsy de eritrereto zany fa tamin'ny 2019 no nanomboka ny afindrafindrao 2019 tamin'irety fitondrany ty nge ny tenenitsika fangatsika miresaka an'le aniny ty fitondrany ty de teo ny anina de ny programme tany amin'ny plan d'émergence hoe anao 600 tonnes tsika tsy fantatry moa 5 tonnes io sa isa tonnes anao am'izao tonnes tsika fa de zao taty amin'ny 2020 vao nanao hoe ny production na volamena ohatr'izao fa zay fotsiny tenenina fa tsy nisy hoe de nakaiza lizy na nakaiza hoe petraka nalefa any amin'ny banque centrale ve l'izy mba ho réserve de ny vola équivalent no menjerany amin'ny compte croma tsy nisy fitenenana nytoy an'izay fa zao fotsiny de zao ny zavatra ama hitenenana azy hoe namokatra ireo partenaire ny croma ny fomba anaovana azy nefa fantatro satria ny olona ny tantana ny croma tamin'ny nakan'ireo permis ireo nge olona efa zatrany zany mpanao convention zany dia nasiny fizarana vokatra
ohatrany hoe 40% 60%, 40 ianao 60 ianao, de le 60 an'ny kroma makay zara de zay any kroma teo foana izy de makay zara io lasa any amin'ny banque centrale tokony ho hita traçabilité n'zany production zany a tokony mipetraka de hita any amin'ny banque centrale hita ao amin'ny données kroma de hita hoe rano bonne gouvernance ny resahako de hita hoe zao de ny vola menjera mety totona any amin'ny compte kroma mba farafaratsy ny ratsy ny asa ny mpiasan'ny kroma any a Breville mba tokony menapahany amin'iny vola azo tamin'ny volamena iny ny atao pefloa nge za mino fa ny any amin'ny service samy hafa ny tsy fantatro hoe mandray ampahafirin'ny karamazony fa reo nge tsy nisy ny lahatra hatramin'izay fa ny ery 3 taona nge tsy nandray volana ariary de ohatrany hoe tazamina de zao ny prime ministre tonga teo satria ministre ny minina nasorona tamin'ny volana niditra ny prime ministre nanolo azy par intérim de zay moa fahamaritana ny hoe vonjomaika makany eto Madagasikara zay dia niditra ny prime ministre 12 Comore hoe nanomboka tamin'ny septambra 12 ny tratranay ny tratrany zany rina aloha oka tsy piana tsara fa tsy hoe araka ny teneniny fa tsy hoe zay le izy fa io aloha ny tratra io ny tratra satria nisy mibaradaka angamba tany hoany hoe tena nisy niakatra tapoka amin'ny fiainan'le olona de hita hoe fa ahoana ary ty de rehefa ataony ianina de hita foana moa marina nge tsy mba maty mivoaka eny foana ny nafenina de zay ka le zao nanomboka teo amin'ny prime ministre ny tatana ny vonjomaika zany no tsy nandeha araka le izy no betsaka le tratra tany Comore tany Seychelles taty Afrika Atsimo zany hoe zay manodidina atsika ny olary anio aloha tsy sany andehanana mihitsy fa tonga izy de midoboka miletika tanteraka de inona moa izy teo fa za miteny amin'ny zareo Comoriana ary zareo Seychellois io ange raha ohatra tazominareo any aminareo ary io tsisy tabataba aminareo ao fa hoe ahoana le izy de zay fa de zao mizavatra mba angatana amin'ny filoham-pirenena tendreo ny ministre ny minina fa olona mitarika casserole no ataonao lavy eo tsy andeha amin'izay ozany ity firenena malagasy ity ary ny vahoaka malagasy tokony hiasa amin'ireny compagnie minière vaventy reny tonga de amokatra ohatra hoe misy compagnie australiana nge ao Brickaville manao grafita tonga de base tuliard efa ao amin'ny stadina hoe famokarana de ny Indian Pacific Resorts Limited efa ao anatiny hoe afaka amokatra de miantona daholo le olona le vahoaka tokony hiasa tsy miasa fa ampidiram-bola ho an'ny fanjakana malagasy tsy mandeha araka ny tokony izy ny volamena riabetsika de zay an kroma io ange teo foana hatramin'ny 2009 hatramin'izao de alo Bianco zany tokony tonga de manaraka an'izay zavatra zay nampaky hoe nakay zary production io satria misy convention de avoaka fotsiny le convention de arahana iny hoe aiza le anjara ny kroma de tokony mipetraka mazava zay fa somary mananina miazakazaka kely ihany mitondra le fanazavana satria ny fotoana tsy azo finina dia voatery manananareo amin'izay hoe tokony atao mazava tsara zay moa le hoe transparence ary atao anatin'ny état de droit misy ny convention de tsy maintsy nanaja an'io le partenaire raha vao tsy manaja an'io ange partenaire de na ny fahananjara le partenaire raha finin'ny kroma de lasa ohatr'izay ny fampiarana an'izy fa de zao aloha ivoaka ny marina fa le hoe iny 120 ny tratrany ianina zay ny tratrany fa ny tsy tratrany re tompoko fanamariana kely Andriamato Mota Arson zany ny zany hoe ministera mine zany resaka arena kibony tany tena hoe goavana be satria are Pyrénées areny malagasy hatramin'izao mbola hoe intérim dikan'izany intérim zany de hoe fampandehanan-draharaha ka ianao mantsy ny teny teo hoe ao australiana betsika misy zavatra be deaibe de nefa eo amin'le sehatry ny exécutif na mipanatanteraka zany hoe tena amin'ny resaka administration sy ny rehetrarehetra amin'ny fanjakana mbola intérim le izy mbola tsisy ministre ny mine
atram'izao zany fa mbola hoe intérim no eo fampandehana ny raha fahitanao azy hoe tena hoe maso mijery fotsiny. Maninona no ministera rehetrarehetra misy minisitra daholo amin'izao fa maninona ny minina mbola intérim na hoe vonjimaika fampandehanany raha efa volana maromaro ihany zay taony ty efa 2024 asa aloha la isy fitena gouvernemanta na tsy diratsika zany fa andry zareo any zany fa ahoana ny fahitanao an'izay hoe ministera goavana be nefa de mbola intérim ny asan'ny prime ministre rehefa enjana be raha ny fahitana azy ny aretiny tia mamela ny rano miakatra nefa atony minina to mbola sahaniny ihany ka izao angeriny zao ny zavatra mitranga eo foana le intérim fa za mantsy efa niteny teto hoe sao de mba le Cosa Nostra hoe atsika menakavy ihany ty atsika daholy ny zavatra mitranga tombontsoatsika rehetra de fa raha fahazahoako ny tenin'ny président Rajoelina toatra ny tsy ao anatin'le Cosa Nostra izy raha ny fiteniny azy satria izy hoe tsy mahavola le ministra zay nge ny teneniny de tsy ao izy fa le prime ministre zao nge korina adiniko ny teny azy DG-ny anao nge tsy misy hatram'izao hoe nasorona aza voakely aloha zay mety tsy le anoro association nationale de l'or de io no midélivre volamena foana io no midélivre anao comptoir de l'or anao manao fangatana nge anao de rehefa agrén'ny anoro de lasa manao comptoir de l'or anao procédure zay de mividy anao dia raha anondrany ianao de manao ohatrany hoe demandena exportation sy ny etsetretsetretsetra fa normalement tokony hoe tsyrisa makary foana le volamena moa zay normal hoe makany amin'ny réserve de ny vola tokony anao foana zay raha anao comptoir de l'or anao président mantsy ny teny hoe fa maninona ny tsy nanao comptoir de l'or nen'ny croma ao abetsika nge tokony tonga de ao anaty comptoir de l'or automatique hoe croma mihitsy ny manao an'le anina satria izy mandray le vokatra anjarany croma am'le convention am'reto partenaire anankifito production na volamena am'izany betsika zany nge ka am kilao maromaro isan'andro isan'andro za tsy mbola miresaka aminao hoe any dablava any efasy tsara ny atia tanimbary mbola resaka hafa ny any mananjary ny any ejeda mbola tsy miresaka era Madagasikara nge volamena io daraina sy ny namany daraina eo kilany betsika daraina ao marina aloha hoe daraina mety hoe ambany ny teneranao fa zany nge ampiakarina fotsiny atakena sidy zany de verina amin'ny araky ny tokony ho izy ka zao spécialiste rahateo amin'ny resaka minute ka zao le anoro le DG-ny anoro tsy nisy de zany hoe na teanao taratasy ara-dalàna efa ely zany zao efa hatrany amin'ny 2019 zany nefa zany misy fiatraikany amin'le resaka ao anatin'le fitantanana an'le volamena misy fiatraikany satria zao raha anao taratasy momba an'le volamena ianao tsy maintsy ny DG-ny anao ry manao soni di zara zany ny anao soni eo zay indrindra de ahoana zany raha hoe mba misy olona manaraka an'le tena procédure de ahoana zany ekoketsony eoko tsy misy zao nge ministra teo aloha mihitsy no miteny tamiko fasefasy hoe efa najaniko ny solotenan'ny CNM commission nationale de mine reo mantsy mpikambana tao amin'ny anoro ohatrany hoe komity azonao fa de nanana ny DG izy de nasorony ra de miketsony de nasorony koa le DG ohatrany hoe tena anao zavatra reto zany kay tena nanao zavatra tokoa izy fa makaiza le zavatra nataony ho aniza le zavatra nataony président rio gaga hoe tsy mamely le ministra de najaniko ny président range zany tsy voalaza hoe zao ny zavatra tena mitranga eto fa de zay le izy miteny aminga président ihany sy ny anina tsy miteny amin'ny prime ministre fa prime ministre mahafantatra an'izany fa zao indraiky ambifolo ny tratra tao Comore ray tao Afrika Atsimo ray tao Seychelles fa so de mbe fa 500 voaka lizy ohatra hatramin'ny 2019 zay le zavatra mitranga reo no hita fa nitsita nefa ministre io taminazahoany an'io torana ministre io na promettre inona moa zany hoe nampanantena fa amin'ny taonina maromaro no volamena ho azotsika rehefa izy ny teo kay zany de nitratra tarisy ny tratra tatsy no hita ka de zao
betsaka ny mety olona tonga ao aminao nga président hoe ataovy ministre ny minina fa zao olona mitarika casserole foana ny BDB fa misy olona mba hoe everina koa any hoe tsy mitarika casserole fa ny olona nge miteny fomba fiteny mihitsy misehetry ny arena-kibony tany rina de zao hoe raha mbola tsy nahita olona hoe mpandainga manaova vato ahita inona ny dikan'izany dikan'izay de zao hoe tsy hoe mpanao vato somalazy ianao na mpanan-karena na zao na miary ianao na tsy de zao omarina foana omarina daholo ny teninao fa mamorona ary de zao hitatsika moa zany hoe inona moa ny antony hoe nisy ministra ny tendrena de afaka 3 andro de najanony satria rehefa nijerena kay nisy casserole tao aorinany ka tsy hoe manenjika an'le olona sy niantsetra fa nytiako resahana hoe mila mailo rehefa manindry olona eo amin'ny sehetry ny arena-kibony tany io fa raha vao mitarika casserole izy de ny tompon'le casserole BDB aorina no manindry azy eo amin'le fitantanany zao ny zavatra mitranga anankiray ko rina fa saika adiniko nisy événement natao tery amin'ny bureau cadastre minier tery vato ny hoe women in mining business hoe ny vehivavy ato anatiny sehetry ny arena-kibony tany DG vehivavy DG ana compagnie minière misy zany sy manana andraikitra samy hafa ao anatin'ny compagnie minière ary compagnie minière lehibe fa tsy hoe kelikely zany vehivavy zany de tao DGM minna ny DGM minna mantsy vehivavy de nisy opérateur ny teny hoe ketsona ny fanondranana vatosoa am'izao Ramatoa ay directeur de cabinet teo nandray fitenenana fa le DGM minna vehivavy ao anatin'io sehatra hoe ny andrembavilanitra sy ny arena-kibony tany tsy nandray fitenenana izy fa ny teny le ary tena olona exportateurna vatosoa zany fantatro mantsy le olona hoe tena ketsona sahirana dolo zay tsy mandeha ny asanay ary zao moa ny olona rehetra mpisehatra na hatrany lakaka na hatrany ambatondrazaka na izy amin'ny teny hoe de ahoana zany reto vato reto atao inona fotsiny dia mangataka hoe mba alô sokafy ny fanondranana ny zavatra nitranga ry na hapatsahiviko anao nisy olona nanondrana safira 925 grammes izay raha tsy diso fitadidiko dia gendarme sy ny douanier nanao hoe fraude ty le vato nanao tsara ny procédure atao amin'ny minina piasa minina nanaraka le mercurial hoe ny vidiny zao de zao vidiny zao nanaraka an'iny izy ngadra le piasa minina nefa ara-dalàna ny nataony fa ny douanier zay tsy manana fahaizana sy fahalalana ary tsy manana fahefana hijery an'izany sy gendarme za tsy miteny hoe tsy bitsy ba fa tsy manana refy ny mahakasika ny arena-kibony tany misy lalàna daholo misy lalàna ireo nanao hoe tsy ara-dalàna ty de ngadra le piasa de to mbola tsy misokatra izy io namaly nefa raha matoa DGM minna tam'izay fotaon'izay avy eo izy nylasa mivoaka namaly izy raha ohatra manana olana nareo de makanesa any amiko fa ovako hatramin'izao tsy mandeha zay mandeha ny fotoanantsika tao anatin'ny miara-manonja MBS radio madame ny resahana zany rehetrarehetra moa de hoe fahitana hoe mahantra le malagasy amin'izao fotoana zao tena hoe sahirana fadiranovana tsy fantatra tsony zay vocabulaire afaka ilazana azy ny rano miakatra ny aretina mamely ny vidin-javatra tena tsy aitohaina ny fiakarany ary eo anatin'izay keo moa le misy le manararoatra ny tsy matahototo manararoatra n'lay fahorim-bahoaka mampiakatra ny vidinentana nefa etsy an-daniny de manan-karena be sika manan-karena ary zay foana le tenena hoe manan-karena kanefa de le vahoaka dia fadiranovana mahanitra zavatra tsy mety zany tena tsy mety satria tany aloha tany eny de hoe Madagasikara ny fitaratra Madagasikara ny fitaratra ty amin'ny ranomasina indiana ty Afrika sinsis inona zao ny fitaratra eo moinsety ny arikarenao fitaratra makaisa dia
hoe ampindrana vola ny Komoro, inona no ampindraminao ny lanjam-bola komoriana zao mbola matanjaka noho ny an'ny malagasy dia resiny zany Seychelles zany tsika ankehitriny, resiny zany Maurice zany eo amin'ny resaka fiarikarena, kanefa isika dia manana ny tena hoe tsy tanono eto amin'ity Madagasikara ity. Dika zany dia hoe tsy mendrika ary tsy rariny raha ohatra ka manana harem-be tsika eto amin'ny tanitsika, kanefa le vahoaka dia fadiranovana sy tena hoe mahantra zany. Zay aloha zany dia averimberina foana, vokatry ny tsy fahaizana mitantana ary ny any ivelany tompoko dia mitsiriritra mihitsy, mitsiriritra zany hoe tena zao ny zavatra misy ao Madagasikara, zao ny arena, zao ny ato rehetrarehetra, fa hoe raha izay no hany, ray minitra tonga dia efa vita ny fampantroana, fa isika moa zany zao dia io no iainana amin'ny zao fotoana izao. Amarana azy ara Andriamato Mota Arson zany misehatra eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mata. Inona no teny entinao amehezana azy sy atao hoe afatra ihany koa mialohan'ny idiran'ny député Fetra sy namana faniry. Misy zavatra kely adiniko ty Rina, fa ny société Holcim mpanao ciment dia efa lafo. Ny tena antony moa zany tsy afaka miasa izy, satria manina izy tsy afaka miasa, ny jiro tapaka foana. Nefa le masinina nefa le masinina le fitotoana, le fitotoana an'le produit mihitsy no tsy afaka mandeha raha tsy courant force. Zay le izy, tsy maintsy courant force manao an'io fa tsy groupe. Ny lafort, ny groupe ny manafana azy dia tratra izy, fa ny fitotoana an'le produit isan-karazany mahatonga an'le ciment tsy maintsy tena poudre fa tsy hoe mety grain. Zay no tena mandany énergie be. Rehefa tsy afaka miasa ny Holcim ny etra mandeha foana dia takin'ny fanjakana sy ny etsetra dia alohan'ny janona, dia efa lafo mihitsy le izy amin'izao. Ny afatra farany dia mba mangataka amin'izareo etsika Montpellier mba hanaitaitra ihany fa toa misy sénateur anankiray faharoa frantsay miteny hoe tsy mety ty téléphérique any Madagasikara ty fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy mihitsy eo anatrehan'ny fanotran'ny vahoaka, ka tokony manetsika kely manao communication kely miangavy raha azo atao re tompoko nareo etsika en direction ny hoe sénat frantsay mba hahatonga sénateur 10 miteny an'izay fa tsy mandeha araka ny tokony izy io, fa tonga milazain'le expert hoe ny filoham-pirenena nge le mandany vola ny tena manavana anazy fa tsy le mitady vola fa dia mba aleo amin'izay hitady vola fa tsy andany vola foana. Dia zay fa dia mametraka ny veloma madinidinika ozy ny fitenenan'izay ho anareo mpanaraka ny miara-manonja, fa dia namana moa zany mbola ho avy eo ihany ano an'io ary mafana be ala resaka reo avy eo, fa dia manao velomanareo ny tenanay amin'ny manaraka indray misaotra tompoko. Eny ary ianao nisaorana Rakoto Andriana Mota Arson, alleluia, tonga teto amin'ny miara-manonja amin'ny maha-olo-pirenena no nahatongavany ary tsy hoe voabandeha na indro fa efa matetitetika mitondra ny izay le hoe famakafakana sy faneho-kevitra izay. Izany no ahafantarantsika fa ity raharaha tia dia any malagasy ray manontolo ty, fa tsy misy hoe anianina rery na anianina rery. Rehefa hoe miena -7% ny arikaren'ny Madagasikara dia Madagasikara ray manontolo fantatry ny olona any velany any. Rehefa mba tena hoe mamiratra ny malagasy dia ny malagasy ray manontolo no samy faly ao anatin'ny izay, ka samy tsisy te antra eto, samy tsisy te ho fatan'ny anoanana eto, satria samy tompon'ny Madagasikara ny rehetra. Fa ilay mozana tsindrinila, ilay tsy fetezana eo amin'ny fitantanana no atao hoe tena tsy azo ny saina eritreretana amin'izao fotoana izao, ka ilaina ny hoe tena isokafan'ny mason'ny rehetra. Zay le tenin'ny filoha Marc-Ravaly manana ny amin'ny hoe mijoro, le dikany hoe mijoro misy dikany be dia be io, tafiditra ao anatin'izany ny toe-tsaina, tafiditra ao anatin'izany ny hoe tsy mitamatama, tafiditra ao anatin'izany ny fandraisana andraikitra, tafiditra ao anatin'izany ny fitiavan-tanindrazana, tafiditra ao anatin'izany ny fanarahana ny vaovao.
isan'andro mba tsy ho tara ka tsy ho diso amin'ny fanapahan-kevitra izany. Mito ihany ny fandarantsika eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada zany afaka minitra vitsy dia hiditreto ny député fetra zay folohan'ny groupy parlementaire tiako Madagasikara moa sady député ihany koa izy voafity tamin'ny alaran'ny TIM tetsy amin'ny boriboritany fahadimy. Maro no zavatra horesahany ary anisan'ny ibahana maromaro zany eo ny resaka momba ny fiainam-bahoaka zay iaran'ny fahavoazana amin'izao fotoan'izao izy raha teo ihany koa député eo ihany koa ny momba ny resaka 26 janvier mbola horesahany eo ihany koa satria tsy azo ataony hoe mandalo fotsiny amin'izany vanim-potoana zany eo ny tontolon'ny fiarina sy ny resaka hoe tsy fahaiza-mitantana maro samihafa ka ilay tsy fahaiza-mitantana de miatra any amin'ny isa-tokantrano hitantsika reny sary nalefa teo reny. Eny ary faniry Razafy Manantany efa eto ianao andray ny député fetra eto avetrany ary ny fanoizana ny fandarana. Ya, makasitraka rena zava-dehibe mihitsy ny fanazavana ny entin'ny Zoko Motard Santeo indrindrandrindra amin'ny tontolo ny arena kibon'ny tany ary everina hoe zany no tena hilaina amina fandarana ohatran'izao rina mba ahafahany rehetra zany mahafantatra amin'ny vaovao sy ny zava-misy marina zany indrindrandrindra ny tontolo manodidina ny Croma, le orinasa malagasy Croma zany zay mifandraika satria raha miresaka Croma antsika de ohatran'ny tontolon'ny cromita mifantatsika fa ao ambadiky le Croma ihany koa efa nentina zay adevitra zao zay tamin'ny herinandro tamin'ny fanadihadihitsika fa manana ny tanimbolamenany ihany koa zany orinasa Croma zany ary misy fanazavana teknika marobe nentin'ny Motard Santeo tamin'ny fanazavana teo ny resaka an'izay mifedy sy ny resaka hotoyan'ny fedy manaraka zany zay avy any amin'ny Union Européenne zay famatsim-bola moa zany momba fampandrosoana dia zava-dehibe koa nahazoana an'izay lafy mpanazavana izay ny tiantsika tenenina mandrakariva hoe aza mitsahatra mihainy ny fandarina ohatr'izao fa misy zavatra marobe ahafahantsika mandranto hevitra sy mahalala vaovao ny fandarana zay fikarina tahaka izao Rina Rabe Mananjara ary izay ihany koa no antom-pisitsika moa zany de hoe iresaka ny zava-misy. Eto amin'izay zany tsika dia iresaka politika ranoray satria fanampanantenaina moa Rina hoe 20 janoary androany de androany zany nitsingerina lay alatsinainy mainty zay nitrangana zava-doza teto amin'ny firenena alatsinainy izy tamin'izany fotoana androany fa ny androany de fantatsika hoe alarobia zany no 20 janoary 13 taona lasa izay de mbola miverina indray le chiffre 13 Rina raha mahatsiaro tsika le hoe 20 janoary 7 sy 20 janoary 12 sy 2 ohatrany hoe tony vaomaly zany zavatra rehetra zany no nitrango ohatrany hoe tony vaomaly reny lanitra mainty be tamin'ny alalan'ny setroka manodidina n'Antananarivo reny ny fandrobana famotehana fananan'olona fananam-pirenena fananam-bahoaka ary fanaovana zay hoe exploitation ny vahoaka zay na hoe ny exploitena lay vahoaka zany na ahafahana nikatsaka amin'izay hoe seza sy fahefana zay zava-misy tamin'izany fotoana androany de izay ny hitondrantsika fanadihadiana sy famakafakana sy lafim-baovao samihafa mahakasika an'iny raharaha iny miaraka amin'ny député fetra zay efa eto akaiky eto moa izy amin'izao fotoana izao zany hiara-dalana amintsika député fetra dia solomamoaka ny Madagasikara avy eny amin'ny boriboritany fahadimy sady filohan'ny vondrona parlementaire ny antokotiko Madagasikara ho antanitsika kely ny député fetra aloha rehefa avy eo na izany na tsy zany ny endrika zay hoe trabona zay satria eny morarano iny koa misy an'izany zay ao anatin'ny boriboritany fahadimy ny eny amin'ny faritra ambadika Androbe ihany ny aty ambadika samihafa aty misy Manjakaray sy ny sisa hoe manahoana ny fiatrehany ny firasana fahadimy na boriboritany fahadimy amin'izany rehetrarehetra zany anatina teny fohy zany ao anatin'izao raharaha zao de hiresaka 20 janoary isika satria teo nanomboka zay tsy fakatoavana
mpitondra izay teo ny nanomboka izay tsy fankatoavana lehibe zay teo ny nanomboka ny faharavaniny kolotsaina ny faharavaniny hezaka rehetrarehetra zay natao ampandrosoana ny ty Madagasikara ity hitondra zavatra marobe ao anatin'izany adevitra izany isika amin'izao atoandro izao ary iezaka iresaka ihany ny tontolon'ny jirama raha ohatra ka malalaka amin'ny fotoana rehefa aveo miaraka amin'ny fanadidina etiko sy ny député fetra fa dia iandry azy zany tsika anatin'izay hoe fandaminana samihafa izay mialohan'izay tsika de veritsika fa zava-dehibe ihany koa ny ahafahantsika zany ny ahafahantsika mahazo ihany koa ny loharam-baovao samihafa amin'izay mety ho toetry ny andro ka rehefa mahazo vaovao tsika satria ity moa zany tena manelingelina atsika ty andro ratsy ity dia ny handaminana an'izay andro ratsy izay zany sy ny fandaminana ny fiainany vahoaka mihitsy amin'ny akabeany no tsara mba azo atsika ny vaovao mahakasika ny andro ratsy amin'ny alalan'izay tangoron-drahona izay eny ara fa dia efa vonombonina ny solomamoaka Madagasikara fetra rahalamozafimbololona iarabaitsika aloha izy sady antanitsika ny vaovao eny amboribory-tany fahadimy tao anatin'izay fotoana vitsivitsy tsy nahitantsika ny député fetra izay miarabanao Andriamatoa solomamoaka. Miaraba namana faniry dia miaraba ihany koa ny mpanaraka n'izao fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS ny radio Mada izao. Marina tokoa namana faniry fa ao anatin'ny fahasairana tanteraka ny vahoaka malagasy. Efa nanomboka taona vitsivitsy moa izany fa amin'izao fotoana itenenantsika izao dia mamely mafy ny rano, velesy ny rano zany vahoaka indrindra ny vahoaka n'Analamanga sy n'Antananarivo ary anisan'izany ihany koa ny vahoaka ny boribory-tany fahadimy. Eto indrindra ny tondrana ny fampahirezana, ny teny fampiononana ho an'ireo namana mpiaramonina mpiray tanindrazana eny boribory-tany fahadimy sy ireo malagasy rehetra mpiray tanindrazana zay namoy havana, namoy namana, namoy mpiaramonina, namoy araky ny teny mpiray tanindrazana ka dia mampahery anareo tondra ny teny fampiononana sy fampahirezana ho atsika tsirairay avy. Toraka zany ihany koa ny tsy hainy tsy hanamafy ny teny zay efa nentiny namana ny fandimby teto amin'ny plateau ny miara-manonja mahakasika ny nahalasana ny maître Olala zay olomanga n'izao firenena izao. Lasa ny andrarezina nijoro tamin'ny fahamarinana ary naneo zany fitiava-tanindrazana izany tamin'ny alalan'ny fanampiana ireo nahatsiaro voatsindry sy tratra ny tsindry azo lena teto amin'ny firenena na tamin'ny endriny ahoana na tamin'ny endriny ahoana ka dia mampahery mitondra teny fampahirezana sy ny fampiononana ihany koa ho an'ny fianakaviana, ao ny fianakavian'ny mpisolovava, ao ny fianakavian'ny avy aty amin'ny mpanohitra amin'ny ankapobeny sy ny tsy manaiky ny atao hoe tsindry azo lena ary indrindra ny fianakaviana izay nipoiran'ny maître Olala sy ny vady aman-janany sy ny havana rehetra ka dia ao anatin'izany ihany koa no iarabanantsika ao araky ny teniko teo amin'ny zao anomboako ny fandraisana anjara fitenenako eto amin'ny miara-manonja izao. Marina tokoa faniry fa anisan'ny iaran'izany ary anjadiny zany tondradrano sy fahoriana goavan'izany ny eny boribory-tany fahadimy. Raha tany am-boalohany dia nisy ny namoy ny ainy tany Manjakaray tany satria ny anjeran'ny trano nisy ihany koa nefa tonga tany Ambalahana tamin'ny fanomboany iny herinandro iny sy tamin'ny faraparanandro tany amin'ny faritra Morarano rehetra iny izay anisan'ny faritra iva moa ety amin'ny boribory-tany fahadimy. Toraka zany ihany koa ny tany amin'ny faritra Ambohida izay nisy fianakaviana tany amin'ny 220 trano tanoany nefa tena tondraky ny rano ny toeram-ponenan'izy ireo. Tsy izay ihany fa maro amin'ireo fokotany rehetra 720 dia saiky misy hatrany izany fianakaviana tratran'ny fiakaran'ny rano zany ary sahirana amin'ny lafin'ny maritra tsy afaka mandeha mitady karama, tsy afaka mivoaka ny trano akory satria raha mandeha dia eo le tsy fandriam-pahalemana sy ny fanararotany ireo atao hoe jiolahy sy ireo ratsy saina mbola manararotra ny fahavoazan'ny mpiray monina sy mpiray tanindrazana. Misy antony zany zavatra rehetra zany namana faniry, misy antony zany ary eo indrindra no ezahantsika hitondrana fanehoan-kevitra amin'ity androany ity manoloana amin'izany
fahasairana ny vahoaka malagasy efa tsy hitanao tsony ny fomba hikalifiena azy, tsy hitanao tsony ny fomba hitenena azy manahoana zany fahorin'ny vahoaka malagasy zany, manahoana ny manoloana an'izany ny fandraisana fanapahan-kevitra sy ny fiatsiky ny mpitondra fanjakana mba hiatrehana an'izany olan'izany. Hanjavatra hita aloha hatreto dia mijanona ho resaka ny rehetra, mijanona ho resaka nyzany hoe manahoana ny BNGRC herinandro vitsivitsy lasa zay efa vonona tanteraka hiatrehana an'izany sanatria mety hisy rivodoza, mety hisy tondra-drano, mety hisy ny inona moa fiteny catastrophe naturelle sy ny karazana zavatra rehetra fahavoazana mety hitranga amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Reny arahana hita reny fa dia sary sy fakatsarany betsaka, selfie betsaka, débordé tanteraka, ny oarany zava-misy ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny. Tena hoe tsy voafehany toy ny tsy fahaizany ny fe, ny fitantanana ny toe-karenan'ilay firenena malagasy Madagasikara izay rendrika tanteraka efa milo rendrika ilay firenena noho ny antony maro. Resaka teo faniry mahatsiarotsika ny androany io ny alatsinainy mainty, nandrobana ny siny faty olona, ny siny fandrobana fananan'olona, fanimbana fananana iombonana fananam-panjakana, nanomboany fangalana fahefana amin'ny tsy ara-dalàna fa teny amin'ny arabe, nampiasana ny mpitandro filaminana ao fitaovana fantatra daholo. Ary efa navoaka ny tompon'andraikitra tsy maninona tononketina colonel Charles tamin'izany fotoana izao no nataonareo, izao ny fanomanana rehetra nataonareo dia fanontaniana mipetraka namana faniry sy ny mpiaino ajaina dia nitondra inona ary zay no atao hoe anompanatsika ny adievitra sy ny famakafakana ary ny fanehoan-kevitra ho an'ny androany amin'ny ankapobeny hoe nitondra inona ho an'ny firenena malagasy ny nilazaina fa révolution orange izay fantatra fa fanonganam-panjakana ny tarihan'Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024. Efa natombony moa io tany amin'ny faraparan'ny taona 2024. Anjarantsika tsirairay avy na ireo nanaradiana ireo marina ara-dalàna ara-drariny raha maniry isika fiainana tsaratsara kokoa hatrany. Tsy tonga lafatra mpitondra tamin'izany fotoana manaiky izahay fa nisy ny ezaka, nisy ny zava-bita, nisy ny zavatra natao. Ary ambety tenin'ny Flora Valomanana ny nanao hoe tsy ny mahafinaritra ny vahoaka sy ny olona aloha no atao fa izay mahasoa azy. Nanomboka nametraka izany ny Flora Valomanana tao anatin'ny politika ankapobeny hitantanany an'ity firenena ity. Tsy izay no nandraisan'ireo azy. Ka dia any anatin'izany maromaro ny horesantsika ao anatin'ny mbola iverenantsika ny jirama. Sy anisany nampanantena iny zany tamin'ireny lahateny popoka tao amin'ny araky ny teniko tamin'ny herinandro raha nandalo teto amin'ity fandaharana ity ny tenako dia hoe ho anareo zay ohatrany nana dinidino, ohatrany tsy nahatsiaro hoe inona moa le fampanantenana nataon'io mpitondra ankehitriny io filoha io sy ny mpanaradia azy dia hoe avereny jerena ny tamin'ny 7 febroary 2024 ny lahateny nataony tao amin'ny palais des sports dia ahita ianareo hoe zao ny teniny dia ampafiriny zay ny tanteraka. Ahitanisa ezaka isika fa marina hoe tsy niomana tamin'izay tsika namana faniry hoe inona ny lainga, inona ny tsy tanteraka nanomboka 2024, inona ny nampanantenaina ny vahoaka malagasy dia aiza isika amin'izao miteny zao, aiza isika vahoaka malagasy maro anisa ekena izy mianakavy, izy mpitondra ministra, prime ministre, filohan'ny repoblika, ny avany namany sy ny sisa mipiray atoko mety ny fiainan'izy mianakavy. Fa isika ambiny, ianareo ambiny, fa koa izahay mbola esolo koa satria izahay na ao anatin'ny mpanohatra ara dia solo-mavam-bahoaka. Fa le vahoaka maro anisa tsy mandady aro na ao anatin'izao fahoriany zao. Aiza isika amin'izao, aiza ianareo rehetra na tanora nivarotra tare teo amin'ny tele sy ny rehetrarehetra, na tamin'ireny tao amin'ny palais des sports araky ny teniko teo, na tamin'ireny fampisehoana makety isatsokajiny nataon'izao fitondrany zao. Aisika ny porofitokana dia hoe farany isika dikan'izay tsy namokatra le mpitatana, tsy mamely le mpitatana namana faniry. Zay ndrendrika ny anomboantsika azy député Fetra dia hoe lay hetsika zay no tanterahana tamin'ny 2024 zany hoe taty amin'ny volana Desambra
taty dia nanomboka tamin'ilay fitaom-pivavahana atao mikianjany tafony mahamasina lay nanao akanjo fotsy tamin'izany fotoana zany tariangaby ny tanàna ihany rajoelona iny nentina nanomboana azy hoe tondram-bavaka amin'ny firenena de nitoy taty amin'ny fahafito ambin'ny folona volana janoary zay nitokana ny kianjan'ny demokrasia satria ny commune Antananarivo renivohitra moa de izy mibe ny tanàna de hoe Ambohijatovo de omeny ny commune ho an'ny fanehoan-kevitra ka ho atao kianjan'ny demokrasia zany nitetika am'izay de hoe ahafahana mitondra vahoaka eo Ambohijatovo mba ahafahana ihany koa mitondra an'le vahoaka midina makeny Analakely satria tamin'ny fahafito ambin'ny folona volana janoary iny rehefa avy nitokana an'le kianjan'ny demokrasia de andripena nidina teny Analakely ny vahoaka zany de nitoy izay satria nanomboka ny teny président Marc Ravalomanina ndraso aloha fa tsy mety izao fiantsoana vahoaka ikomby zao na appel la désobéissance zany fa misy lalàny eto misy lalam-panireny eto ka araky na hoe fanjakana mijoro de tokony mba hitandrana am'izay mety fanapahan-keviny zany ny zavatra ataon'ny mpanohatra tamin'izany fotoana andrano fa tsy niandry an'izay anefany ny teo anivon'ilay fanoherina ny tarian'ny Yahya Rajoelina tamin'ny fahaenina amby roapolo volana janoary alatsinainy tamin'izany fotoana andrano fa dia nidina zany tamin'izay hoe fandrobana zay de natao rehefa teo amin'ny kianjan'ny 13 de hoe ndao amoaka na iroatsika hiombona hiaraka an'ireo mpianatra izay miakatra fitsarana teo anosy satria nisy hetsika izay nataon'ny mpianatra ka nasamborona mpianatra tamin'izany fotoanandro zany de niakatra andraraha teo anosy de rehefa tonga teo anosy dia nivadika ho endrika fandrobana le izy dia tonga teo amin'ny nivon'le RNM sy ny TVM zay efa tsara tare ary nanana fitaovana raitra de raitra mihitsy tamin'izany fotoana andro izany ho an'ny taty anivon'ny Afrika zany tena nanana fitaovana raitra le RNM sy TVM de tsy nijanona teo fa nitoy taty amin'ny toerana misy ny MBS taty Anosipatra zany ary niazo ny magro Tanjombato, magro Akorondrano, magro Beoririka reo mpandromba dia nitoy tamin'ny fananany Filomarka Ravalomanana sy ny vady aman-janany tamin'ny alalan'le Broubrite zany teo akaiky n'le magro Beoririka de iny rehefa tonga ny arivariva am'izay député Fetra dia nisy am'izay ny fandrobana zay magasin zay ana olon-tsotra tandrara zay niezaka nitondra fandrarana ohatra hoe ny Kourtsa, ny Jimboscoro, ny Cora, ny Concepta, ny Citica, ny Trading Center maro be zany no nipotehina zany tao anatin'izany rehetrarehetra izany ka ho arahantsika ity orona tsara ity zany mamitana ny zavamisy tamin'izany mba ho hitantsika hoe kinona le zavamisy zay nahatonga ny 9 amby roapolo janoary iny ary inona lay fomba nanomanana n'lay fanonganam-panjakana ka nanesorana ny Filomarka Ravalomanina tamin'izany fotoana andro izany de hiveriny eo zay député Fetra rehefa avy eo ao anatin'izay fanadihadiana foy zay Arsivy sy Roarivo indray mpimaso de rava ny fananam-pirenena orinasa maro ny voaroba maro ny ainana foy ranomaso tomany ny ainana mainty ny abakabaka ny tanondriky Madagasikara ny 4 janoary 2024 miantso ny mpiasa-panjakana mpiasa rehetra mpianatra miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana nibe ny tanàna n'Antananarivo tamin'izany fotoana izany andry ny Irina Rajoelina hanao fitokonana fahobe ny alatsinainy 4 janoary 10 maraina. Ny fianarana rehetra dia mikatona amin'ny alatsinainy na ny université io na ny fianarana privé io na ny fianaram-panjakana io na ny fianarana katolika io na ny fianarana protestante io mikatona tompolasy tompovavy katso ny mpianatra rehetra dia tonga eto amin'ny alatsinainy amin'ny folo tompolasy tompovavy ny fonctionnaire tompolasy tompovavy zay efa betsaka miantso. Raha ohatra miantso ny olona ikony ka tsy anara-dalàna intsony io atao hoe appel à la désobéissance zava-dozy zany ary tena fanonganam-panjakana zany
tsy mety ary tsy ekeko velively io. miala tsinainy enina amby 20 janoary 2024 tonga teny amin'ny kanjany 13 ny mpanaradia ny Andry Rajoelina. Raha tsaivina ny tantara dia nisy mpianatra 4 no samborina sy nahiditra ponja teny an-tanimora ny teny amby 20 janoary 2024 noho izy ireo voalaza fa nanapoaka cocktail molotov. Tamin'ny fotoana io ihany nilaza i Andry Rajoelina fa hitaky ny famoahana tsy misy atakandro ireo mpianatra 4 voasambotra eny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy. Isika menakavy dia hitaky ny famohanan'izy ireo tompola tompovavy. Tanora mitovy amin'ny TGV izy ireo. Rosoary ny dio eny amin'ny lapan'ny fitsarana. I Andry Rajoelina kosa nangata tsodrano andeha hody. Mba tsy afahana manesika amin'ny tanàna hoe tondra nareo tany dia mangataka ny tsodrano nareo aho mety tsodrano hoany fa za kosa amonjy fidina raha menareo tsodrano tompolavy. Vao nigadina teo amin'ny lapan'ny fitsarana nefa dia torabadony ny ankefa tamin'ireo mpitandro filaminana ny ambina n'ity toerana ity. Tsy nisy bomba nandatsadranomasina iray aza fa fandosirana no nasetrin'ireo mpitandro filaminana amin'ireo pomba ny Andry Rajoelina. Tsy tao amin'ny lapan'ny fitsarana nosy nefa ny nandehanan'izy ireo fa avy hatrany dia tao amin'ny RNM sy TVM. Nidiran'ireo mpandroba ny aina manjerim-pirenena potika sy rava tanteraka tao anatin'ny fotoana fohy ity hainao manjery hany tokana na enika ny Madagasikara very ny tahiry sarobidy ny rakitra ny tantaram-pirenena nisy hatramin'izay. Tena tetitelo sy fahoriana ary tena tahotra ny lentina tamin'izany satria olona maro ny hiditra amin'ny TVM tamin'izany fotoana izany ary gaga mihitsy hoe aiza daholo reto olonreto satria ny ainga tany amin'ny trésumé ireo olonireo zany na matsara tato amin'ny TVM tamin'izany fotoana izay teo mihitsy zahay. Misy fotoana moa zany dia rehefa kaikaiky ilay olona dia tafiditra tao ihany moa ny afarany zany ary zay niafika an'ilay olona niditra teo mihitsy. Zay moa ny ainana teo zany tebiteby dia tena fahoriana ny tômôbila potika may 7 ny tômôbila may tao na ratsa tsy naratsa ny tapaka lalandra tamin'ireny misy maro tao zany any zay aloha ny ainana tamin'izany fotoana zany dia zavatra tsaroko a sady tamin'ny masoko miray ny sofina dia ny fahamaroan'ny olombelona nanoloana ny televiziona malagasy tamin'izany fotoana zany ka tsy vitan'izay a fa miaramila zavotany vinavinaina iaro an'ilay fananam-panjakana fananam-bahoaka izay trano avy amin'ny hetrany tsirairay avy nanamboarana azy nipotika tao anatin'ny vanim-potoana fohy ilay entrana alohan'ny tsirairay avy nanamboarana ny televiziona malagasy izay tamin'izany fotoana zany dia tsona fa isan'ny televiziona fatratra dia fatratra taty Afrika ary kaiky androantontolo ny televiziona taty Afrika ary mitsinitsany televiziona malagasy. Ny 9 janoary zany a dia andro nanjakany ny abobina tsy roamatany tamin'ny tany sy ny fanjakana abobina haneraka n'ilay olombelona marobe tonga teo abobina ho an'ilay olona tafiditra teo ary amiko manokana fandikan-dalàna ho an'ny miaramila tamin'izany fotoana zany tsy niarovana hatramin'ny farany lay trano be ny televiziona malagasy izay mbola tsy ndriko mafy any fa avy amin'ny etram-bahoaka nanamboarana ireny. Ny 17 janoary 2024 tonga tao amin'ny RNM sy TVM izay efa potika tanteraka ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana. Tao ny nanambarany fa izy no nanome baiky ny miaramila tsy hiaro ity fananam-pirenena ity. C'était moi qui a donné l'ordre aux militaires de ne pas prendre la mesure. C'était moi. Tsy ny olona teo nefa repandroba fa lasibatra ihany koa ny hainao manjery MBS tetsy Anosipatana izay nambarany Andry Rajoelina fa nalain'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nampitaka tamin'ny commune ny rehefa avy nandroba sy nandory ny MBS amin'ny mpanaradian'ny Andry Rajoelina dia niazo ny Magro Tanjombato, Beoririka, Ankorondrano orinasa amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay hanitokana ny fehiny fivarotana ny kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro teto Madagasikara. Teo ihany koa ny orinasa Blueprint
izay any sarara valomanana. Nitondra faisana ihany koa ireo tranombarotra lehibe toy ny Kurtz, Zoom, Jamboscor, Citic Beoririka, Supreme Center, Trading Center. Nandritra ny tontolo andro ny alatsinainy 20 janoary, maro ireo namony aina, isan'izany ny taon'ny Trading Center. I Trading Center dia efa voaomana fa asesy le izy a, dia efa tany beolindao dia tonga teto a, ary ny zavatra mahagaga dia ty misy mpitarika dia mametraka le olona dia lasa le mpitarika mitarika hafa ndray, zay ohatrohatran'izay le fisehony a. Dia le tena nanao tato zany le olona napetraka reo no victime ny fahamaizana sy ny fahavoazana tato. Tsy tonga ho azy ny fandrobahan'ireo tranombarotra ireo, fa nisy andian'olona efa voaomana mialoha anatanteraka izany. Akatono ny botika an'lahy, video ny botika an'lahy, na makanisy an'lahy ty amin'ity olona ty, dia omeo 50 millions de francs io olona io a, dia tsy ataony tonga any amin'ny lahy le vakiny. Dia za moa nalahelo tamin'izany hoe za ve fotom-pisaina na gasy samy gasy a, dia manina ny atao ohatr'izany le izy. Nofo ratso any malagasy rehetra ny zavanitranga, iza ny tompona andraikitra. Reny zany efa zavatra créé mba hisin'ny trouble, io misy le hoe secret judiciaire zany. Fa le olona hoe tokony anaterana 50 millions ka olona tao anatin'ireny tao fitantanana tao amin'ny teteza mita tao mihitsy, ary olona azoko tenenanao hoe olona ambony na ny mpitarika politika na ny mpitondra firenena tamin'izany fotoan'izany, zany hoe Ngara Valomanana dia samy tokony andraikitra amin'ireny raha latsaka ireny, tsy tokony hialabala amin'izany na iza na iza. Tebiteby, tahotra, orooro, izay no nandrafitra ny alatsinainy mainty manerana ny nosy. Ny natao anatin'ny fahoriana, tebiteby lalina. Ny natao anatin'ny tebiteby aloha satria zava-doza no mitranga. Anatin'ny fitantanana be. Tena izany tamin'ny alatsinainy mainty sy satria tebiteby atsindany amin'ny fandaronan'ilay trano. Tahitainana sy fahatahorana ny ainana tamin'ny teniriny. Nanjombona no avy, tsy hita ny lalakaleha, baraingo tanteraka ny ampitso no ny etraketraka ireo tsy mataho-tody. Tebiteby orooro hoe inona no fiainanay toy ny fiainanay fa raha ny orinasa zay miasaka, dia hoe ahoana ny fiainako aniriny, ahoana no avindreto ny fianakaviako. Mieritreritra no avy hoe anao ahoana indray ny ampitso, ny afaka ampitso sy izay taona ho iainan'ny Madagasikara ray manontolo. 7 taona tiaoriana mbola mizaka ny takaitra sy ny voka-dratsy navelan'ny fahavalo-pireneny Madagasikara. Izahay vaky botika na botika anay ary nitrosany amin'ny banky sy voaloha, ary tena tsy afeniko anao hatramin'izao any mbola misy olona misofra zany miteraka fatiantoka, atao hoe fatiantoka fidirana ponja, fandroana piasa tao anatin'ny dao ny victime maniny, ary ny sekelina be izy io mandrakiditsika amin'ny tenity izay zavatra izay. Nitoetra ho fahatserovana ratsy teo amin'ny tantaram-pirenena ny alatsinainy mainty, aoka isitona lesiny isika nda ho asandratra ny firenena. Tokony ny rehetrarehetra samy isaina, samy andinika mba ahatomombana tsara ny fifidianana ataontsika amin'ity taon'ity. Ninona mitranga eto amin'ny firenena tsy vitovikevitra zany no teorika dolo, tsy tokony hamotika zava-trolona na zava-panjakana na zava-bahoaka ny vahoaka na ny olona ao anatin'ilay firenena. Eto manomboka izao dia tsy tokony misy tsony mihitsy zany tsy maty manota izany. Ary tokony misy tokony tsy hisy intsony, ary ny rarinany tsy hisy intsony satria dia tena mijabo tanteraka amin'ny Malagasy. Amin'ity 2018 dia mba mila filaminana sy fandrosoana izay amin'ny fiainana, fa mba sisy tsony fitaitainana ohatran'ireny. Ya, misaotra aloha tsika ho an'ny nampindrana antsary a,
député fetra zany a tamin'ny zavatra oronatsarina le ninitsika nalefa mihitsy iny zany mba hoe iny ny zavatra nitranga tamin'izany fotoanandro zany ny zava-misy zany de hoe nanomboka teo a no nytotonga na ny sehatra rehetra zany potika ny fampianarana sy ny fanabeazana zany na io fototra fanabeazana fototra zany na fampianarana ambony potika ihany koa ny toe-tsainy vahoaka malagasy a potika ny fambolena sy ny fiompiana potika ny sehatry ny fitaterana anabakabaka ary indrindrandrindra dia ny sehatry ny angovo amin'ny anaran'ny jirama zany a ny fitrandrahana zay tena anisany nanana an'izay hoe tena endriny tena toerana lehibe teto Madagasikara satria nanomboka nanao usine tsika nanao industrialisation maromaro tsika dia nanomboka potika zany taoriana zany trangan-javatra rehetra ny reo orinasa madinika salatsalana sy hoe efa nisy malagasy nanomboka niaina tamina resaka sehatry ny fitantanana orinasa dia simba tanteraka ary inona ambaran'ilay fijoroana vavolombelona iny moa hoe tsy tafarina tsony le orinasa satria iny oronana tsara iny tamin'ny 2024 iny hoe tsy tafarina tamin'izany taoriana zay tranga 7 zay ary mino motsika hatramin'izao hoe raha ny fahampitehan'ny fiainana sy ny toe-karen'ny firenena député fetra zany de mbola misy an'izay sekelina n'ilay 2009 zay reny zavatra fa ny tena zava-doza ao anatin'izany dia nanomboka ny rongatra ny tsy fandriam-pahalemana ny kolikoly ary ilay fahasimbany ny toe-tsainy malagasy lasa nanana an'ilay culture anao an'ilay resaka piazy anao an'ilay resaka hoe désobéissance indrindrandrindra ho ana tompon'andraikitra na ray aman-dreny indrindrandrindra teo anivon'ny tafika tamin'izany fotoanandro zany marina tokoa zany namana faniry amafisiko izay teny ny faniry teo zay hoe iny 7 iny fandrobana na tao zay voaomana voaomany ekipa mpitondra ankehitriny sahako ny manambara eto satria ny tena dia vavolombelona tantara tamin'izany fotoana nahita ny aingany reny olona rehetra fa teny miboribory tany fahadimy teny anisan'ny aingany reny fanakorontanana sy fandrobana ny afara tamin'ny fanombana fananana iombonany ireny ary nampitotongana ny fiainany malagasy izay rahantsika miaina amin'izao fotoana izao naninona no tonga tamin'izany sika amin'izao hoe roborobony tsy fandriam-pahalemana satria maro ny tsy anasa niakatra zay tsy izy ny vidim-piainana inona ny tsy nampanantenainy lazaina fampitarotolona tamin'izany fotoana zany fa hoe anatsarana ny fiainana amin'ny akapobeny ary anisan'ny lainga voalohany tena nambarana tamin'izany fotoana zany dia ny hoe ho ampidinina ho atao 10 ny kilao an'ny vary ny adininy dia ny tsena no mamaritra ny ezaka ataonao amin'ny ara-toe-karena amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena no mamaritra ny resaka tolotra sy tinady eo amin'ny tsena ny entana zay alefanao no mamaritra ny zany vidiny zany entana zany fa tsy tononona sy tenitenenina fahatany toy ireny nataony ny filoha ankehitriny raha mbola teo ampanomanana ny fanonganam-panjakana sy tao anatin'ny fitondrana ny teteza mity izy zao raha mahita zao fa nany kapoaka tsy azo n'ilay 10 ariary nampanantenainy tamin'izany fotoana zany torak' zany koa ny menaka lainga faharoa ho atao 10 ariary ny litatra ny menaka dia nyrobaina ny fananany filora valomanana sy ny fananany tiko orinasa tiko sy ny groupe tiko dia ireny no namidy dia namidy 10 tokoa ilay vary dia tena mpivoambony teny satria za ingeka tafaresaka tamin'ireo lehibe mpandroba mihitsy ny fanatona mihitsy hoe atsaro fa tsy mety izao dia raha nahita ny lahateny ny tompoky jaonirity mialatsiny fa manonona anarana dia nitaky 50 millions de francs anisan'ny tratran'izany izahay ny tenako anisan'ny tratran'izany ary fantatro fa mbola any lay olona nitaky sy ny namany ny fahadisoanay tamin'izany fotoana zany dia tompo nandraikitry ny tiako Madagasikara teny amin'iny boribory tany fahadimy iny izay ihany ny fahadisoanay dia izay toe-tsaina nentina ny taizana ny vahoaka malagasy sy ny mpanaradia zay io viditsika lafo amin'izao fotoana izao io izay toe-tsaina nanatsotsotra zavatra satria tsy hay ilay izy satria tsy hay ilay mitatana an'ilay firenena dia nampanantenaina ny ry nampanantenaina ny volana sikitana nampanantenaina paradisa le vahoaka
inona ny zavatra nisy nitranga araka ny tegniko teo ny ezaka ataonao hoe fa voaozina isika fa ny atsemboantsika ny ihinanantsika dia ireo tsy te hisasatra zay nanaradian'Andriamantoandro Rajoelina tamin'izany fotoana zany no mitondra ny firenena amin'izao fotoana izao ireo tsy hitanao hoe taiza moa ny lalana nalehan'ireo olona ireo na tamin'ny fianarana na tamin'ny traikefa na tamin'ny asa na fiofanana na faiza manao aiza ireo olona rehetra eo io mitambatra io mahagaga ny tenin'ny alatsy ny fanonona anarany ihany keo satria namana mpanolotsaina ny tanàna niaraka atao raha mato raratiana raha vololomanana ny laza hoe tsy ekena tsony ny tsy maty resaka impunité na resaka tsy maty manota dia verina mba mangataka amin'ireny namany ireny mpanolotsaina ny tanàna raha mato mpanolotsaina ny tanàna zay fantatra ianao fa miaradia be ny tanàna ankehitriny anisan'ny manoana azy ianao na tsy anisan'ny mpikambanao anatin'ny IRK dia hoe mba mafisy hoe zay teninao zay mahalala ianao mahalala tsara ianao raha mato mpanolotsaina ny tanàna ny zavatra tsy mety ataon'ny be ny tanàna ankehitriny sy ny mpiara-miasa aminy mahita miariary ianao ary mihina fa manana pirofo ianao ny amin'ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra ankehitriny any amin'ny fitondrana foibe sy ireo le tompona andraikisa sokajiny minisitra sy ny tompona andraikitra to tsy miteny ianareo aiza le zavatra nyresahanao tamin'ireny fotoana ireny tsy ekenina ny tsy maty manota eto amin'ny firenena fa raha izay to amin'ny miara-manonja izay atenivon'ny fanoerana izay atenivon'ny nisy olo-mavamboaka tiako Madagasikara dia manaiky zato isan-jato an'izay le hoe tsy ekenina ny tsy maty manota ekena eo le misy resaka fampiavana-pirenena fa ny tena mahagaga ange amin'izao fitondrana misy izao dia nyresahana tamin'ireny fotoana ireny ary anisan'ny fampiresahan'ireo le acteur politika tamin'izany fotoana zany ny mpisehatra ara-politika ny resaka hoe fampiavana-pirenena ny resaka hoe fanonerana ny fananan'ireo le simba fananana nisy namoy avana nisy ny simba very fananana tao anatin'ny ray mpimaso maro le fahavoazana nitranga tamin'izany fotoana zany raha tena nisy ny finiavana raha tsy resaka tsy maty manota isika fa hoe ametraka an'izany hoe fampandrosoana dia hijery noavy hibanjina noavy isika ary ifamela fa marina tsy maintsy miaiky zay nahatsapa fa nanao tsy mety dia misy le fampiresana izay le ilana an'le CFM marany fahalalako azy tsy aiza itsika amin'izao fotoana izao satria inona ny antony ireo ekipa ny mpikarakara ny fandrobana sy ny fanonganam-panjakana no tena tokony mbola ho adinina manoloana ny fitsarana ary tokony ampafantarina ny vahoaka ny zavatra nataon'ireo olona ireo fa ny sarotsaromana tamina resaka révolution orange sy fahakalana ekeko tsy tonga lafatra ny fitondrana ravalomanina tamin'izany fotoana fa ny fanontaniana apetrako amintsika vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao amin'izao anio izao dia hoe manahoana ny fiainantsika amin'io androany io androany fa 20 ny volana janoary zay mampatsiahy in'le alatsinainy mainty iny manahoana ny fiainantsika malagasy manahoana ny fiariana ny tanysaina namana faniry teo ny resaka fampianarana ny resaka fanabiazana na ty amin'ny ambaratonga fototra na amin'ny ambaratonga ambony manahoana ny resaka angovo manahoana ty resaka jirama ity manahoana ny resaka fotodrafitrasa manahoana ny resaka tsy fandripahalemana na fandripahalema amin'ny akapobeny mahanitra le vahoaka miromy amrongatra ny tsy fandripahalemana tsy fidino an'le vahoaka araka ny tenin'ny président Ravalomanana fa tsy manana hoanina le olona tsy manana ho arapaka le olona tena mivezivezy sanatria toy ny biby zany sisan'ny vahoaka malagasy ny akamarony venjivenjy eny dia mirenireny eny tsy mahafantatra hoe ahita ho arapaka ve ny androany io fizy mianakavy araky ny teniko teo niova ny farim-piainany hitanao amin'ny endrika ivelany ary mbola ho avy ny fanadiadiana araky ny teniko teo mbola ho avy ny anadinana anareo na izahay tsy maninona zay tompon'andraikitra rehetra na olom-boafidy na olom-boatendry nanahoana ho an'ny fiainanareo talohan'ny 7 dia manahoana ny fiainanareo amin'izao tsika miteny androany izao dia manahoana ny fiainan'ny vahoaka malagasy aiza nefa mpanantenana rehetra natao Andriamatofoloha aiza ireo mpanaradianao satria niarahana hita teo tamin'izany fampatsahivana tamin'ny sary hitantsika teo dia maromaro ianareo tamin'izany fotoana misy nefa nisitaka taminy satria diso fanantenana misy moa ny mbola miaraka aminy satria mbola mamy be le tena misitraka le voninahitra sy le tombontsoa miaraka amin'Andriamatofoloha sy ny atoko ambara fa manana ny maro anisa na ny anivon'ny Sénat io na anivon'ny antemera-pirenena io na ny anivon'ny resaka ny be ny tanàna io sy ny sisa izay maro anisa namboamboarina maro anisa artifisialy maro anisa vokatry ny alatra vokatry ny osoka fa matotsika tonga amin'izao araky ny teniko teo zava-misy ankehitriny izao ara-toekarena fahasairanana ka vao olana anankiray no mitranga tondradrano
de io ny mahazo atsika tonga ny olana anankiray zay anatin'ny toladrano zay ihany na fahatapahany lalana de mipoaka ny any andekaleka any amin'ny famatsiana herinaratra de foronona indray zao atsangatsy amanora zao mba hialana sirika io zay ny fomba fitenin'ny tanora mba hialana pa de tonga aloha foana le teny manao hoe nisy nanao sabotage ka menan'izao prime zao 1 million ka hatramin'ny asa 50 millions d'ariary aizy zany am'izao tsika amin'ny teny zao ndre matofilo fa hoana ny mbola tsy hita ianao raneny nametrahana fanontaniana ndre matofilo nanao hoe teninao tamin'ny 24 araky ny teninao te dia nisy olona ozy ianao nangataka 40 millions d'ariary tany aminao mba hanapoahana zany andekaleka zany maninona notsoavoakanao ny anaran'zany olona zany adidinay solombavam-bahoaka adidinay aty amin'ny fanoerana adidinay maha olo-pirenena malagasy ianao zany nefa nifampiresaka tamin'izany olona zany tamin'izany fotoana zany adidinao manambary izany eto mety ho hafa raha sanatrika nisy zany sabotage fa izay aloha tsy mino hoe na manafaniry olo-piaino ajaina tsy mino an'izany zay nisy sabotage raha zany site stratégique izany tsy moramora koa miditra ao zay indrindra matsy araky ny teniko tamin'ny heriny any de hoe ndeha ando volany amin'ny jiramary ianao ando facture tsy moramora miditra any amin'ny jirama fa misy sécurité akaiky mivavady de site stratégique goavana be toy izany zay aloha anankiray tsy mampitombona ny teniny le filoham-pirenena de oeraoera selfie serasera ihany foana no entinareo mbola mandrendrika saim-bahoaka satria tsy misy tanteraka ny 700 ny zavatra nampanantenainareo nanomboka tamin'ny 7 fa fahampitehana ny hita teto fahampitehan'ny toetsaina koa amin'ny akapobeny fahampitehan'ny fiarahamonina fahampitehan'ny toe-karena zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao mbola hiteny ianareo hoe efa miroso makany amin'ny fampandrosoana gisitra isika makany amin'ny fahaverezana sy ny faharendrehana mitondranareo nyty fireneny ty am'izao fotoana zao zany le izy namana faniry hoe simba le izy dia ijirama io anisany tena hoe olana mitranga am'izao fotoana zao anisany olana anankiray goavana izay tsy nahitany reto olo reto vaola tsy nahitany fa tsy tao a-tsainy mihitsy ny karakara zany hoe famokarana herinaratra zany fanapotehana rany nataony fanapotehana mihitsy ary zay mihitsy ohatra ny tsy fananindry zareo fa le tsy faiza manao mihitsy ny natongavany tany am'izay fampotehana zay izy nieritreretra hoe ainy fa raha ny fitondrana rehetra ny fandimby ny eritreritra sy nametraka atao an'izany hoe chantier goavany zany daholo na lalam-pirenena io na fikojakojana lalam-pirenena io na resaka tohadrano na resaka hoe barazy hoe hydroélectrique io na resaka hoe toeram-pamokarana herinaratra fa inona ny mba nataonyity fitondrana ity nanomboka tamin'ny tetezamita nanomevahana ireo vahiny karana indrindrandrindra sy mpanambola eto amin'ny firenena mampiasa le atao hoe termika raha ohatra ka izy ihany no laza fa hoe afaka mamokatra an'zao mégawatt raha ohatra ny fanatrika izy président Ravalomanana tamin'ireo fotoana fampielezan-kevitra ireny de nampime moa fa teniteny eso ny resaka dame tamin'ireny fotoana ireny hitanareo tsara ny endrika Andriamatofilo tamin'ireny fotoana ireny ohatran'ny mangarika atao ohatran'ny maneso ohatran'ny manambany nefa tokony ny aiky ianao Andriamatofilo fa rehefa tsy fantatra de aleo manetry tena de mangina aleo mangina ka toy izay nitaratry ny zava-misy am'izao fotoana zao araky ny teniko foana hoe mbola betsaka ny zavatra tokony ampianarina n'le filoham-pirenena betsaka ny zavatra tokony mbola ampianarin'ny président Ravalomanana ny mpitondra ankehitriny ekeko mety nisy nlesoka zay azo arenina oarina ny tamin'ny fitondran'ny président Ravalomanana fa ny zava-misy am'izao fotoana zao ka tena mampiteniny mony lainga foana ny mbola miverimberina ary fiantsiana mihitsy no ataonina tompona andraikitra ministra tompona andraikitra ny gouvernemanta manao hoe indrindra fa le sasany izay tsy fantatra tsy monina mbola tale serasera na mpiasa ny anivon'ny ambasady malagasy any Paris raha matoriana Rakotomanga fa dia ny vava be ny vava tsy ambina ny fanesona lazaina fa vorehatra ny malagasy lazaina fa manao an'ity dia omenatsiny manao an'ity de omenatsiny ka tsy mahay zay le izy ny namana faniry tsy mahay sady mandainga ianareo ny manan-karena daholo ianareo manan-kavy porofo amiko zany raha ohatra ka lainga fa nareo mahay noho iza nareo mahay miary noho iza porofo ary amin'ny alalan'ny etra alohanareo ny fanananareo ny fanananareo ampelantananareo am'izao fotoana zao satria raha nanao hoe nandeha tsara araky ny tokony izy ny fiarinareo de nisy zany ny fanambarana anketra sy ny volanitra nataonareo tany amin'ny sampandrarahany etra aiza nareo amin'ny sampandrarahany etra aiza nareo Andriamatota le jeneraly zay nitarika amin'ny fanakatonana an'ireny orinasa amin'ny président Ravalomanana ireny aiza hatramin'izao tsika amin'ny teny zao to tsy misy nininina mbola ho adinina ho ianareo ireny tena milaza aminareo mbola ho avy ny atao tena état de droit
eto amin'ity fireneny ity namana faliry tamin'le resaka 26 janvier manko a tena mazava tsara misy le kabary ny lehibe ny tanàna tamin'izany fotoana zany hoe hoeny anositsika fandao iaraka rotra ny dôly de hoeny anosy any amin'ny fitsarana fa rehefa tonga teny tsy teo amin'le fitsarana ny tena antondy fa tonga de nitodika anakao amin'le RNM sy TVM zay voavy de aveo indray satria efa nahazo fitaovana tsara trano tsara tarebe mihitsiny a de potika izy tamin'ny fotoanandro iny a de aveo indray a nizotra zany moramora tetỳ Andavamamba ty nangatatsodrano nefa le vahoaka nge tsy nihetsika teny amin'ny 13 mai raha tsy izy no nitarika an'le vahoaka hoeny anosy de aveo indray izy nangatatsodrano iala andaharana zany fihitany hoe efa mireissure angamba nylay le tolona le révolution na diso zany tena tsy mahafabela le tompon'andraikitra mihitsy ny tamin'izany fotoanandrano ary hitantsika tsara mihitsy mola izy satria ny témoignage ny resaka teo ohatra satria raha tsy diso pakasara taloha teo anivon'ny TVM iny raha aman-dreny efa zokonjokony iny teny an'le hoe zava-misy teo Analakely nisy nametraka ny olona androba teo ary zay moa de nandeha maraina n'iny nijery an'le trano teo amin'ny Tanasa ny toerana Analakely sisa be da be mifaty olona tao anatiny tao zany satria efa namboarina zay resaka fandrobana zay iny ihany koa moa misy mpandrarano teny tamin'izany fotoanandrano hoe nangataham-bolo zay ary misy zavatra maro be fanomanina satria rehefa vita zao manko izy no izany nampitehana aloha ny RNM sy TVM de nanaraka n'iny teto Anosipatra teto amin'ny MBS niaraka ny gazety Le Quotidien sy maro be niaraka tato anatin'ity toerany ity vita zay de nitsofoka tany Magro Beoririka Magro Tanjombato Magro Akorondrano niaraka tamin'ny Blueprint mpitehana daholo ny orinasa Ingamarika Ravalomanina zany anontany fatra fa rehefa vita an'zareo l'émission le mpiteo daholo ny fanana président Marc Ravalomanina de niditra tany amin'le mission le orinasan'olona madinidinika zay nitadiavana moyen chantage nanaovana chantage na vola araka reny hitatsika reny nefa tsy tafarina tsony mandraky tingany androany tsisy an'le kortsa tsony zany zavatra nitrangany satria mba nitondry reny zavatreny hoe mba orinasa nitondra am'izay mba mety fanaka sy fanomezana zavatra ho an'ny fananana isa-tokantrano reny ka mba nalota amin'ny vidiny tsikelikely mba isa-tokantrano zany rehetrarehetrany ary nisy olona niasa tamina orinasa maro be sy mpandraraha malagasy nanomboka velo satria hitantsika tsara député fetra de hoe rehefa mipetraka ilay sitika tamin'izany fotoanan'izany dia nanomboka nisy malagasy zay tsy nanao an'le fandrarana tetỳ Analakely tsony le mivarotra telefônina gam satria tetỳ Analakely nisy an'ireny teo talohan'ireny orinasa reny fa mba nisy trano lehibe immeuble lehibe tamin'izany fotoanan'izany de efa mba nanomboka nahazo trano reny mpandraraha reny de mba nanomboka mivezivezy satria nisokatra ihany koa le sidina Tansinina zany de mba nanomboka mivezivezy nanao orinasa na resaka antika ohatran'izao zany fifandraisan-davitra fa potika le malagasy le jeune kely le mba tena nanana an'le fiarina ary betsaka ny tsy tafarina tamin'ireny satria perte tao anatin'izany ny centaine de millions ana capital an'ireny olona reny de io mbola nampiariny zareo io taty aorina l'izy taty amin'ny 2018 le endrika fisainana zany mbola napetrany ary taorinan'ireny eny nisy fakana ministera député fetra taorinan'ireny eny nisy an'izany tena tsy fakatoavana an'izany tompon'andraikitra lehibe nivony tavika zany général ambolo ministre ny défense tamin'ny 10 mars iny teny ampahibe général Mamindramariarivo raha tsy diso ahako zay vice-amiral manko hoe mialatsy indrindra no ministre ny défense tamin'izany fotoanan'izany fotoanan'izany na ny pasteur taorina iny roitina akanjo nentina mihitsy ny teny ohatrin'ireny criminel reny napidilina atao anatin'ny fiarakodia ray aman-dreny daholo zany resantsika zany de ohatriny hoe vitavita ho azy le izy rehefa mahazo fanjakana reto olona reto ary le mbola endriky ry zareo tamin'izany fotoanan'izany no mbola tazatazana amin'izao fotoanan'izao ka io moa zany tsy avelan'ny tantara angina zay le tenentsika foana hoe amin'ny fotoana zay ahafahana mandamina firenena dia tsy avelan'ny tantara angina reny lafin-javatra ohatran'ireny de izy nanapotika indray amin'izao fotoan'izao no milaza hoe anaovana musée ria amin'ny RNM inona ny musée ataonao ko efa mipitehanao na ny bando mipotipitehana tao zay misy tantara nisy dokam-barotra nisy ny vaovao voalohany tamin'izany misy andreo karazam-baovao mifandimby teo anivon'ny RNM sy TVM potika tao anatin'izany rehetrarehetra zany de inona zany aviaiza daholo zany le zavatra mba hoe ho apetraka ao anatin'izany izy namotika andray no miseho azy manana vahaolana de hoe tsy avelantsika ohatran'izao ty trano ty fa ho atsangatsika sinsisy nefa izy ny namotika an'le izy le fitondrana amin'izao fotoan'izao zay le tenentsika hoe akoatran'le mahampitaribato vilambava le manimba zavatra de eo koa le lainga de na ian'ny fanazavany député fetra manko de ozy hoe aiza zao le izy iny na le treretina fa hanao etanol ny nanaovana posipera tany Ambilobe
aiza zao le hoe anao cimenterie ngeza be ny teo ara vao mainka miala ndray zany zao tsy fantatro na anisany resahan'ny Andriamatombo-Tary son teo fa ty mahena hoe asa ny orinasa le mpanao ciment eto amintsika toatrany niala zay mahazatra antsika teto zany a satria tena hoe tsy afa-potsony vokatra ilay herinaratra sy ny zava-misy ho an'ny eto Madagasikara. Aiza le zavatra nyresahana maro be hoe amokatra jiro a 7000 mégawatt de anao 400 mégawatt akoatran'le 400 io aratsika gapika efa enjehan'le centrale thermique etsy Ambohimanambola sy ny manodidina gap zany tsy ampy le herinaratra mamatsy an'le ria réseau interconnecté Antananarivo de misy an'le gap kely bloqué any amin'ny lalam-pirenena faharoa lay fil zany zay tokony anodina anyreto centrale thermique reto. Ka raha ohatra zany tsy tonga ara-potoana satria tsy hain'le fanjakana lizy hoe ahoana no ahafahana mamoaka an'ireo haingana tsisy tahirin-tsoloka antsony ve tao anatin'le orinasa jirama de tsy andeha zany raha ohatra zany tsy tonga zany reo de bitefetra de vao mainka blackout tana satria ny mamelona antsika io zany de anisan'le centrale thermique satria le andekaleka bloqué le farantsana tsy mbola tafodina le aty atelomita sy aty Atsiazo-Paniry tsy mbola afaka mandeha satria dobo-drano atelomita misy 1/2 zany eny amin'ny problème mety hoe de le 400 mégawatt tenenina tsisy akorina ny groupe 4 raha anaovana an'le groupe 4 io aminjena n'lay groupe 1 any ndekaleka io zany zava-misy eto maro be fampanantenana tamin'izany fotoana zany rehefa mandinika moa zany tsika amin'izy amin'izao fotoana zao de ohatrany hoe mieritreritra le fitondrano fa mahay manao mazisy mahay manao mesy izy fa nefa rehefa tena diniantsika ilay izy ohatra mitatana fikambanana satria inona ny zavatra anaovana an'le trabona de bitefetra raha le mpitondra hoe miseho azo may zany resaka famonjena kely amina resaka fanadiovana kifafa no atao fanadiovana amina angady kely ny anatao fanadiovana amina sobika ny atao fa tsy mahavita mamorona fitaovana lehibe ahafahana manao an'ireny tsisy epi hiatrehana amin'izany rehetrarehetra nefa milaza le BNGRC sy le fitondram-panjakana vonina hiatrika amin'izany ohatran'le hoe vonina hiatrika an'le Covid-19 alevara rehefa tonga le Covid-19 misampadidaka izy menakafo tsy hitan'izy rehetra zay raisina ary mitombo ny olona maty ny jiro tsy mandeha ny rehetrarehetra tsy ampy le fitaovana hiatrehana zany de tonga indray le loza voajanahary miampy an'ilay kapoka sy ny sisa dia tsy hitan'izy rena zay raisina de solo fa misy ny atokotika Madagasikara misy mivondron'olona te hanao asa soa mitondra ny ezaka samihafa ho an'ny famonjena an'le trabona fa raha tsy nisy an'ireny zany zay mbola mandeha moa izy amin'izao fotoana zao de mba aiza le vahoaka le belelo le mahavrantso kely le olona mba tsy te hiala amin'ny trano filena satria misy fiarina kely na de hoe tsy ampy tsy betsaka tsy de mahafinaritra fa mahasambatra azy loatra satria ny sasarany na atsemboka azy nitady an'izany volo zany nitady an'izany arena kely zany de tsy fony miala amin'izany toerana zany de le fanjakana nefa etrany hoe mijery association kely manatitra patinoy kely manatitra varivary kely manatitra kely ty ilainy zany ekeny zany fa tsy zay ngeny ny eritreretina an'le fitondram-panjakana tsy zay ny eritreretina an'izy fa tena efa misy sity be da be efa vonona efa misy sakafo agogo ao mety hihinana tena enombo sy tsaramaso be le olona ao anatin'izy fa tsy kobaina nomenao anazy mety mihinana vary amin'anana tsara mety mihinana lasopy tsara mihitsiny ao anatin' zany ny tena fiahinany le olona zany misy fijerena ny fitiliana sy ny rehetrarehetra ao anatin'izany ary isaky ny sity ara tokony misy vaccinodrome ahafahana manao vaksiny satria mbola miady amin'ny choléra Covid-19 tsika amin'izao fotoana zao de le tanty tsena ara-pahasalamana mba misy tena hoe inona moa zany lafika tsara fa sady ao anaty tanto mifeny fotaka le olona le izy tena rehefa mijery tena izy hoe zao ve le izy zay ve le endriky le fitondram-panjakana tena raisitsika zany le izy hoe tsy mbola nahita zay sy teo ana krizy farankototo ohatran'izao tsika de bitefetra ary tsy mame asina indraindray amin'ny mahaola satria sady miady amin'ny aretina hoa Covid-19 no miady amin'ny anoanana sy mieritreritra amin'ny fananany sy le asany le trabona kanefa rehefa diniantsika le izy tsy ampy le fandraisana andraikitra fa resaka fotsiny mibobaka zany rehefa zaraina teny evo ny fiarahamonina mariny zany namana faniry ary ny tena loza ao anatin'izay ho araky ny teniko teo dia izy mianakavy mbola mitodika aty amin'ny mpanohatra izy raha nijery gazety aho io maraina io dia ny mahagaga de ny fankalahana be fatan'ny filora valomanana sy ireo mpanaradia azy ny tenanay zany eo satria avy aty anivon'ny fanoherana de hoe inona ny mba nataonareo hony a manoloana n'le fahavoazany le vahoaka malagasy
fa mimenimenina ohatrany tsy hitany angah ireny zavatra nitranga omaly ireny nanomboka omaly sy tamin'ny herinandro lasa izay efa nanaovan'ny avy aty anivon'ny fanoherana sy ny tiako Madagasikara ny solombavam-bahoaka président Ravalomanana nitondra zay tratra zay zaka na tsy anjaran'ny mpanohatra ara na tsy anjaran'ny solombavam-bahoaka ara na tsy anjaran'ny filora Valomanana ara ny mitondra fanampiana na fotsim-bary na savony na menaka fa noho izay fiarahamonina noho ny fahatsapana fa manana didy eny amin'ny fiarahamonina manoloana ny zavatra mahazo ny mpiray tany razana dia nitondra zay atao hoe kely zaka zay ny natao mbola misy arak'le teniko le mpanao gazety mbola pomba ny fitondrana mbola ataoko hoe mankahala nylay aty amin'ny fanoherana hoe inona ny mba nataonareo araveriko any aminareo le fanontaniana samy olo-pirenena isika inona ny mba nataonareo mpanao gazety indrindra io manoratra io nanao inona ianao nanao inona ianareo fa maninona ny fanoherana ny tondrona izay nga mpanao vola izay nga no mitatana ny resaka teti-bola resaka hoe any amin'ny ministera amponina na ny any ministera ny atitany na ny any amin'ny BNGRC nga zay nga no manangona ny atao hoe fanampiana zay nga no mifampiraraha amin'ireo le hoe ny pamma sy ny rehetrarehetra izay aloha tsary ho fantatry ny vahoaka malagasy fa nisy ny fanampiana izay mitetina raha tsy diso amin'ny 2 miliara eo tokony tonga dia vonona eo anampiana fianakaviana misy 2,000 misy olona eo amin'ny 1 alina eo dia ambara aminareo zany ho fantatrareo satria fanampiana avy any amin'ny programme alimentaire mondial na ny PAM izany tsara ho fantatrareo satria toy ny tranga tamin'ireny fanampiana rehetra azo tamin'ny fandalovan'ny nampahery vaika ny coronavirus tamin'ny taona lasa ireny dia to very anjavona tany ny fanazavana to ny ampahany maro tamin'izany fanampiana zany tsy hita hoe nakaiza dia io ampahafantarina antsika io hoe hitantsika eo indray nitatitra taon'ny tompona andraiki-panjakana izay nandray an'izany fanampiana zany hoe nakaiza zany fanampiana zany fa ny mampalera araky ny teniko teo mantsy dia ny mangalaketsa ndray ato no avava na gisa lahy na gisa vavy ny olona nanao ny tsy nety teto amin'ity firenena soa ihany fa misy ny tahiry tsary sy ny tahiry peo soa ihany fa tsy azonareo fafana sy vonoana ireny fa pirofo mitoaka amin'ny tenda ny teny sy ny fampanantenana natao ny fandikan-dalàna nataonareo mianakavy nyreny karazana appel la désobéissance civile ireny na ny mpitandro ny filaminana aza mitodika aminareo araky ny teny namana faniry ny tsiratsirainareo ny atao hoe ray aman-dreny tsy tany anivo ny tafoka ihany fa tany anivo ny fiarahamonina atria ny eritreritra ianareo fa nareo ny tena favori nareo ny tena milay adalan'ny olona ny nianatra adalan'ny olona no nitsemboka adalan'ny olona ny niezaka inona ny nataonareo tsy te hisasatra nefa te anana zao ny vokany nitaritinareo tany naty lavaka le vahoaka rebirebe nareo le vahoaka malagasy ka araky ny teniko teo mbola ho avy ny fotoana nanana ndraikitra dolo araky ny teniny ramatoa mpanolotsaina ny tanàna teo rehetrarehetra atao anatin'izany zavatra zany na ny tandro ny filaminana izay moa nambety teniny am'izao tsika amin'ny teny zao rehefa aty anivon'ny fanoherana ny mpanara-dimy filora Valomanana dia hoe ny anay tsy miditra amin'ny resaka politika fa ny asanay dia miaro ny vahoaka sy ny fananany tamin'ireny ianao nareo tsy nandray andraikitra ho an'izay tompona andraikitra tamin'izany fotoana misy ny zavatra tokony mbola ifampiresahana amin'izany inona ny antony fantapantatra i daholo zany fa zay ny teniko teo satria efa dila ny fotoana efa tonga ny fotoana ny tiako ambara amaranana sady an'izao fandarana izao dia matsiaro manamafy ny tenin'ny faniry tany amboalohany nanao hoe ny zavanitranga tamin'ireny alatsinainy mainty 4 janoary 7 izay ataoko hoe tena nanomboa ny fanonganam-panjakana sy ny fandrendrena saim-bahoaka nitondrana nakany amin'ny tenina lavaka mangitsikitsoka ny fiainany vahoaka malagasy no anton'izao fahoriana mahazo atsika amin'izao fotoana satria raha ny resaka tondradrano ane ny resaka cyclone ane ny resaka rivodoza zavatra efa mpitranga isa-taona ane zany na mety tsy de tena mahery vaika be ara ny zavatra rehetra mitranga ka zay le hoe gérer c'est prévoir miomana ianao fa tsy zay ny nataony reto fa oeraoera mandeha eny ary de makasaro ny fananao radilantany ny lisitry ny angovo mampombe
inona ny rarahiny olona zay natorolatserana tsy izy any eny tokony itserana fa le vahoaka le vahoakaohatra milalao sentiment fotsiny anatin'le Facebook ny tena olana anatin'izay de makasara izy mianakavina eny ambony lakana atao ohatra ny fitaovana oety manaovana serasera tsy anarenana ny imaziny le fitondrana amin'ny akapobeny izay tena tsy mamely le zavatra mitranga am'izao fotoana zao zay nge le tena olany vahoaka tokony itserana fa tsy izy andraikitrareo zany matonareo ny nomeny eo misy karama sy avantage be be nganareo na matoro ladina tany eo ara mandray vola be nareo any fa tsy oatra famina fa misao be satra commandina spécial tany mba tsy tenenantsika zavatra zay indrindra matsy fa de sy ny revy hafa rehetra mety nandalo tao anatin'izany ka zay aza rebirebena am'izany azadalaina am'izany le vahoaka malagasy fa ny asa tokony atao de milaminy ty izao ty ny farany or jirama or ministre ny angovo andre mato filoam-pirenena aza rebirebena le vahoaka fa maty le fiarina am'izao tsika miteny zao tena maty le fiarina na ny fiarina madinika na ny salatsalana na ny lehibe moa mbola manana vola ihany na moyen afahana mividy groupe izay raha mividy groupe de mila solika de mamelona an'izy mamelona an'ireo mpandraraha vahiny reo daholo ihany ny tena mivarotra an'ireny eto amin'ny firenena ireo ihany ny tena tompon'ny fivarotana an'ireto solika sy ny retraretreto sy mpamaty solika dikan'izay ny zavatra rehetra mitranga am'izao fotoana zao de mamelona an'ireo mpandraraha vahiny efa manambe vao maika miamanambe de zay zany tsatatra ohatsony mihitsy zao ve ny tena eritreritreto fa mety reto mpitondra ankehitriny de izao ny zavatra itodiany anao andre mato filoam-pirenena veriko sy anao andre mato ministry ny angovo ary anareo am'jirama raha ny lazy anareo tatanatin'ny herinandro zao eny faritra eny am'boribory tany fahadimy am 6 à 19h15 na am 7 sy fahefany hono no manomboka misy ny fahatapahana dia hatramin'ny 7 sasany zany na 20h30 fa miteny aminao namana faniry fa manomboka vao maraina any amin'ny am'valo de fa tsy mandeha io tontolo ny andro zara raha misy adiny roa nandeha ao anatin'ny fotoana fiasana maty araky ny teniko ny fiarina manao vaezaka ianareo asa zay ataonareo ihany fa ianareo ny mpitondra fa tsy izahay izay mitondra ny fitaraina ny vahoaka fotsiny izay mitondra ny fahasairana ny vahoaka eo am-pelatananareo ny vola be eo am-pelatananareo ny lazana fa fahaiza manao eo am-pelatananareo ny zavatra rehetra tokony atotsanareo ny andraikitra zay nyraisinareo sy ny fanekenareo tamin'ny vahoaka ataovy ny asanareo rehefa tsy mahity avelao de mela fa izao tsy azo ekena intsony ty resaka jirama ity de lazaina fa misy gapy an'izao lazaina fa izao ampiasao ny fitaovan'ny travaux publics rehetrarehetra analana zany satria éboulement misy tany miraraka angeny amin'ny arabe tena maro be de sory aingana faran'izay aingana efa miary tory efa tsy matory andra-manalina wawawa zany foana ny tenindreo inona ny vokany tsy misy tena maharomotra mihitsy ny zavatra ataonareo ny tsy fahaizanareo ninina ny tena maharomotra rehefa tsy hay de avelao fa eo nareo mbola angataka mandafiry indray na ny be ny tanàna na ny filoam-pirenena ny eo rehefa tsy hita ny mahamaika mivaoaka de ny alanareo eo zay ny ilaina am'izao fotoana zao ny atongavan'ny fotoana anaovana ny fifidianana zay tsy mpanonga mpanjakana toanareo fa ny mahamaika amin'ny vahoaka de ny anatsarana ny fiainany ny anton'izay dia ny alanareo aingana satria tafa ohatra loatra ny tsy fahaiza mitatana sy tsy fahaiza mitondra sy ny lainga afafinareo ny abobo sy ny zavatra namananareo ny vahoaka malagasy mahatonga ny fiaina ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahasairana lalana am'izao tsika miteny izao ka dia zay indray no anjarako androany namana faniry averiko any aminao ny fitenena de ao anatin'izany ihany koa no ametrahako ny veloma mandra-piresaka indray tompoky lasy tompoka avy ary ny ampaherezana antsika rehetrarehetra ary isaorana araky ny teniko teo ny ekipa ty na misy ny mialona na misy ny tsy faly isaorana ny tiako Madagasikara ny atenivon'ny fanoherana nitondra ny fanampiana ho an'ny vahoaka malagasy tany amboribory tany fahatelo tany amin'ny fahadimy tany amin'ny avaradrano tany atsimbrano tany ambodratrimo tsy teny rehetra fa mety misy tsotsaroko ny 6e ny rehetrarehetra ny arrondissement rehetra dia nanao ezaka arak'izay tratrany ny atenivon'ny fanoherana tarian'ny président Ravalma dia isaorana antsika rehetra any ary mbola itoy zany fanampiana zany arak'izay tratra fa tsy araky ny taony ataony reto mpitondra ankehitriny rehetra zay teny hoe mamafy lainga ary manidika ny zavatra tsy mety aty amin'ny mpanohatra ka dia zay no maranaky ny teniko namana faniry nametrahako ny mandra-piresaka indray amin'ny manaraka iny ary alohan'ny tena marana antsika azy de pitefetra aloha de vakitsika ty fampandrenesana zany avy any amin'ny VVSD ity na vehivavy vonina sa diaspora satria ao anatin'ny tolotanina daholo moa tsika am'izao fotoana zao mitondra ny anjara brika dia misy zany fampandrenesana avy any amin'izy ireo hoe noho ny vona mianjady sy ainandreo havantsika eto Madagasikara de miantso ny rehetra haneo firaisakina sy fifanampiana ho azy ireo noho ny loza voajanahary mitranga izao
afaka mifandray mivatana amin'ny alala mailaka ireo tsara sitrapo rehetra amin'ny adresy vvsdiaspora@gmail.com zany na hoe vvsdiaspora@gmail.com. Ny adidy tsy han'olon-dratsy sy ny patsaray tsy mivava toy ny taoly hoy ny taolo ary tsy misy manana ny ampy ka ilaina ny mifanampy zany de makasitraka melo ny VVSD moa zany de reo vehivavy vonina sa diaspora zay mipetraka any ampitan-dranomasina izy reo de miezaka mifanentana zany arak'izay vakitsika teo averina zany fa dia hitondra an'izay hoe fifanampiana am'ireo trabona eto Madagasikara zay zany reo vehivavy zay diaspora mivondrona ao anatin'izay VVSD zay zany ka misy ny adresy mail zany ahafahana mifanoratra zany ho an'ireo tsara sitrapo rehetra dia ny adresy vvsdiaspora@gmail.com zay zany no ahafahantsika any ivelany na amin'ny natoerinaiza na amin'ny natoerinaiza mifandray zany mba ahafahana mandrindra zay fanampiana zay ho alefa ho aty Madagasikara izay zay fandaminana mo eo anivony ty vondrom-pikambananay ty député fetra Rahalamizafimbololona ho an'ny antokotiko Madagasikara de mbola mandeha foana le fitetezana de isy fokontany hafa indray ho tetezin'izy ireo zany nefa misy fandaminana ihany koa no vondrona hafa fa aleo ihany koa aloha zany ho azontsika tsara le vaovao ofisialy de ho aparitaka amintsika izy izandray no andeha de amin'ny ahoana indray de fokontany azy andray zany satria ity moa zany zay tsy vitan'ny hafa de mba mizahana zany mba ho atao zany satria mbola mafy le zavatra iainina satria mbola mandodonao le tangoron-drahona le andro ratsy sisa aleo mifampitsinjo ihany zany sy mifanentana de mitondra zay koa ny adidy amin'ny maha hoe antoko politika sy olom-pirenena sy fikambanana de mitsinjo ny fiarahamonina zay efa nataony antokotiko Madagasikara zany nataon'ireo fikambanana marobe indrindra proravalymanina ihany koa manao fandaminany amin'izany isorina ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara fetra Rahalamizafimbololona isorina koa Andriamatora Kotondrina Motarson Alleluia niaraka tamintsika teo tamin'ity androany ity teo ihany koa Rina Rabe Mananjara eto de mitondra ny fialantsiny foana tapatapaka lay afahazoantsika ny fandarina amin'ny FB satria resaka connexion zany amin'ny alalan'ny réseau ka tsisy ninina azonay atao fa miezaka mandrindra azy foana moa zany de manipy amin'ilay toy amin'ny fandarina no ataon'ny teknisianina fa na izany na zany de miezaka manao lay fanambarana an'ireny fandaran'ireny lay tapatapaka zany mba ho azontsika eo anivon'ny FB fa ny YouTube moa zany mazava ho azy dia afaka mandray zany tsika rehetra zany de makasitraka atsika zay nanaraka hatramin'ny farany dia manome fotoana indray ho an'ny rapitso hiaraka amina ady hevitra hafa indray tsika tokolasy toboko vavy